Eny ary tompo lasy tompo vavy tafaraka indray sika eto amin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada amin'izao zoma 7 ny volana May taona 2020 sy 2020 izao. Anterina ny arabo mba ampirarintso antsika mianakavy na ianao eto an-toerana na ianao any ivelany ary dia zava-dehibe ihany koa dia ny hoe fisaorana an'ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy tafaraka eto isika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo. Eo ny Radio Mada mazava loatra, ny MPS Radio, ny fahitalavitra MPS ihany koa, ny YouTube, eo ihany koa ny Facebook izany. Afaka miserasera sy mifandray amin'ny alalan'izany fomba rehetra izany isika mianakavy. Ny faniriana dia ny hoe ny iarahanao amin'ny miara-manonja MPS Radio Mada mandritra ny adiny roa sy sasany anoany, iresahana momba ny fiainam-pirenena, iresahana momba ny hoe manahoana ny fiainan'ny malagasy sy ny kipitsopitsony isan-karazany, toe-karena sosialy, politika, fandraisana amin'ny any ivelany sy izay azo resahana rehetra. Ary izay indrindra no ataontsika hoe mahazava-dehibe ny fandarana tahaka antony satria maro ny zavatra tsy fantatsika ary mampisokatra ny saina ihany koa no tena anisany hoe zava-dehibe ao anatiny izany satria raha tsy misokatra ny saitsika, betsaka ny zavatra tsy fantatsika dia ararotan'ny sasany amin'izay azony anararotana azy. Raha ny amin'ity fandarana indray mitoraka ity dia aorianana izao fanokafana izao dia député mirahalahy faran'izay tia ataontsika hoe enjana raha izay ny ilazana azy, manana ny fomba fanehoany hevitra, manana ny fomba fiteniny, manana ny fomba fifandraisana amin'ny olona satria izany député izany dia solombavam-bahoaka izany ao anatina androm-panjakana lehibe eto amin'ny firenena, mpanao lalàna ihany koa, mpanara-maso ny asan'ny fahefana mpanatanteraka, ny député Rastany voafita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany faharoa, dia eo ihany koa ny député Tontsoa Andriamampandry voafita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaenina. Tonga dia hiaka-tsehatra eto izy ireo, izany hoe samy eto amin'ny plateau, dia namana Fanira Zafimanantany no hitondra ny fanentanana miaraka amin'izay, izany hoe anankitelo be zao zany no eto amin'ny plateau afaka minitra vitsy, député Rastany sy ny député Tontsoa, ary eo ihany koa namana Faniry Zafimanantany izany. Ankoatran'ny izay rehetrarehetra izay afahantsika miomana dia resaka tena goavana ity hoe fikaonan-doha pirenena ity. Samy resaka an'io daholo amin'izao fotoana izao ary afahantsika hoe miditra tena hoe ao anatin'ny resaka dia misy ny ataontsika hoe horonan-tsary anankiray izay conférence de presse izy io, fionana tamin'ny mpanao gazety no karakarainy ny zareo teo amin'n'ivon'ny FIAM, plateforme moa zany FIAM izany, ary resaka fikaonan-doha pirenena ity hatrany ivelany dia efa miresaka momba an'izy io, mivoy momba an'izy io, maneho hevitra momba an'izy io. Maika moa zany fa isika izay tompony, isika malagasy izay miaina eto Madagasikara ary tompony raharaha, dia isika zany no tena hoe akaiky vilany fenoarina ao anatin'ilay raharaha. Ka ndeha ro rahantsika ny valandresaka nataony teo anivon'ny FIAM, hoentsika eo ny hevitra izay tenenindry zareo, ary aorianan'izay dia miditra avy hatrany namana Fanira Zafimanantany miaraka amin'ny député Tontsoa Andriamampandry sy ny député Rastany Ndawary. Tsy fitadiavana seza fa fisorohana ny korotana sy ny ramandrika aorian'ny fifidianana ho avy eto Madagasikara no antony itakian'ny mpanohitra ny fikaonan-doha am-pirenena mialohan'ny fifidianana. Sokatain'ny mpomba ny mpitondra fa fitiavan-tseza sy fitadiavana fahefana amin'ny alalan'ny fiaraha-mitantana no takian'ny mpanohitra ny fikaonan-doha am-pirenena, saingy tsy izany mihitsy anefa ny tena tanjona. Raha no an'ny FIAM dia ny tombosoa ambony vahoaka malagasy ny kasana ka ny fanirana ifotony fa nyzany resaka fitadiavan-seza zany fifandresen-dahatra ny concertation nationale hitondrana ny filaminana ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy rariny sony raha mbola izy zany raha mandrika zany aorian'ny fifidianana. Ka ho an'izay mihevitra n'izay fitadiavan-seza zay azy ny azy fa fikasana tombosoa ho an'ny mpiray-tanindrazana ny concertation nationale
zany hoe ny hevitra avy any amin'ny fitondrana sy any amin'ny entité politika rehetrarehetra manohitra ny fitondrana no aravina satria samy mitady mikasaka ny tombosoan'izay firenena malagasy zay na ny mpitondra na ny ankolafikely politika manohitra ny fitondrana. tsy maintsy irosoana ny fitoanantoam-pirenena mba isoroana ny krizy vaovao aorian'ny fifidianana ho hiatrany ny fanazavana. Raha zarena ny dialogue politika hatramin'izay a dia hita fa raha siroso amin'ny concertation nationale anansona ny ankolafikely rehetrarehetra ny fitondram-panjakana dia hita taritra sahady fa isy korontana aorian'ny zavatra zay sy nikendreo an'izay zavatra concertation nationale zay na ny communauté internationale zay sy tompony ty tany ty aza dia efa miainga amin'izany appellation mahakasika an'izany fampihavanana sy ny concertation nationale eto zany azadino fa maro ny lesoka hita teo amin'ny fifidianana raha fa sy ny doublon izay isorana ny candidat mpifanenina teo nanaiky mba hisian'ny fandriampahalemana amin'izay zavatra zay ka eto zany ny vonana toko politika fiamina dia manantena misian'izay fiantsony fitondram-panjakana sy ny ankolafikely politika rehetrarehetra iroso amin'izay concertation nationale zay. Atreto dia mbola ny tombontsoa manokana sy ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana no mahamaika ny Andratsoel. Tsy ao an-tsainy mihitsy aloha hatreto ny korotana mety hitranga aorian'ny fifidianana. Efa hita sady ihany koa amin'ny fomba fitenin'ny filoham-pirenena izay amperinasa fa tsy ao an-tsainy mihitsy ny hikatsaka izany filaminana sy fitiavan-tanindrazana izany. Fiantsiana ampanohatra hatrany aza no ataony sy mahamaika azy. Eny ary tokolasy tokovavy araka ny efa nambarany Rina Rabe Mananjara tamintsika teo dia iroso amin'ny dindinika tapany voalohany anatin'izao fandarina izao isika. Ny dindinika tapany voalohany dia miaraka ny solombamboaka ny Madagasikara zay Rolabe zao voafidy teto amin'ny boriboritany fa roa mazava ho azy Randrena Arisosa Tansilasina député Rastany ary ny solombamboaka ny Madagasikara voafidy tato amin'ny boriboritany fahenina dia Andriamampandry Todsoa zany 4-6 2-6 zany miaraka amintsika 26 zay zany le izy akaiky mifetsa zany de mahafinaritra be zay. Nisy fotoana niaraka tamintsika teto 35 boriboritany fahatelo sy boriboritany fahadimy de député Feno sy ny député Fetra de ohatran'izay koa zany atsika androany miaraka amin'ny député Rastantsika sy ny député Todsoa Andriamampandry hafany ty adevitsira izany satria dia matoa miditra amin'izay hoe tena ny député mirahalahy zay no hiakatra eto mihitsiny zany anatin'izay adevitra zay de misy zavatra landalina ho resahana ary misy hafanana politika ihany koa eto Madagasikara manakaiky an'le faran'ny herinandro fatatsika ny zava-misy Antsirabe ary eo ihany koa ny voateo zao nandefa atsika ny resaka fiaonam-be-pirenena ny fivoriana samihafa ny ambadika any ho an'ty hoavy Madagasikara ty sy ny fikorotanana mihitsy ny ara-toekarena sy ny rehetrarehetra dia ho resahany eto zany rehetrarehetra any fa etona zany aloha zany dia manolotra ny kokoa any Ambatondrazaka any dia anisan'izany ohatra hoe misy mpanaraka atsika mahafinaritra be tanora izy io Madame Lanto de kokoa anao satria tena mifandray tsika maheno tsara ianareo ary anisan'ny manaraka miondana mihitsy de anaovana ny kokoa zany ho anareo any Ambatondrazaka any ary tsy adino ianareo any amin'ny district An'Andriamasina zay voaviny tsy dia président Marc Ravalomanana de anaovana kokoa zany ry madame Anitra dia Andramasina tia ry tojo mpivarotra ao amin'ny tsena Alarby Vatosolo ao tena tsara ny ronako gasy mitondra fahasalamana ary nahandro amina andro kitay mihitsy izy menakavy tena mpiondana mihitsy ary tena hafaliana mihitsy no nandraisany ny ekipa miara-manonja tany solombavam-bahoaka moa zany tao anatin'ilay hotely kely mahafinaritra de tena miezaka ny malagasy manao zay tena fomba iariny kokoa antojo de ohatran'izay ihany koa ho an'ny Gia sy Solofo atia Ambomiadana tena maheno tsara atsika ry zareo sy ho an'ny namana rehetrarehetra zay mifandray tamintsika tsy adino zo
izo ndray a de avy aty Ambomiadana fa anisan'ny mpanao ny communication serasera ny team zany atao anatin'ny district an'Andramasina. Mbola resaka rehefa avy eo mikasika an'iny di zay natao tany iny satria tena enjana ny lalana, tena enjana ny lalana na président Marc Ravalomanina ary de tena vagavava hita ny tany Anjorobe farany zava-misy tany Andramasina tany satria niodina mihitsiny taty amin'ny fidirana de avatia Ambatofotsy ny tsofoka nakatia Andramasina ny lalana zany de niodina mihitsiny zany de nahazo anay Ambohitromby de tonga tao Alarby fa rehefa miverina de tatia fivoahana tatia Mandrosondray fivoahana fa ratsindalana tompoko fa horesantsika zay rehefa aveo fa na izany naty zany tena nahavita be ianareo ary tena nafinaritra ny fionana hoentintsika io zay any amin'ny tapany faharoa ary mbola iverinao ihany koa rina satria manana fanadidina hoentina amintsika fa alohantsika andray ny député Bogosy mirahalahy dia député Totsosy ny député Rastany zany eny ary io moa zany vodena tsy maingaloha fa miaingaloha ihany rehefa tokony ho ataony rehetrarehetra de zao iarabitsika aloha atsaina ny ray aman-dreny député Rastany miaraba tompoko misotranao namana family de miarabantsika mianakavy ndray zay manatrika an'ity miara-manontra ty ny didina amin'ny rahalahy aloha raisinao adidy izy satria adidy masinao amin'ny firenena dia miazomoa de tapa-kevitra zay amin'ny rahalahy fa hoe mbalomba miaraka kely idinidinika eo satria miaraka amin'ny olona enjana député zao na ny asanty masiny tany mandeha fa zay natao de hoe aleo miarabantsika mianakavy zay manaraka an'ity na ny eto toerana ny any ivelany de miaraba koa amin'ny radio Rahavavy ny radio Mada miarabantsika atsika rehetrarehetra zay any tokantrano rehetrarehetra any de nitsika moa nataoko isaka fiteniko eto hoe ataotsika fiarahaba ngana atao iray manodidina atao molobolany de iray manodidina de samy tain'Andriamanitra ary ty koa tsy adimo fa sambany avonaketo koa de nahita ny namana rina amin'ny président faly amahitanao mbola virina dity men'Andriamanitra tompontsika men'Andriamanitra didy anao mbola anao amin'ny zavatra rehetrarehetra de isorana be tsika isoranao Andriamanitra isorantsika Andriamanitra ary isorana koa tsika mara tsika efatra amin'ny rahalahy zay afaka mbola mijoro eo de samy tena mangataka tsika mbo ho tahina ary ny fitahina sy amin'ny didy masina ataotsika zao de isorana tompoko de eny ary zay député Rastany zay fa efa atao kilako ato koa zany akavy zany député Rastany akavanana député Totso miaraba député miarabanao faniry ary miarabantsika rehetra raisiko voninahitra ho amin'ny saigny ray latavatra ny député enjana be zany député Rastany izy moa dia manitry teny zay fa hoe zay manitry tena no asandratra ary ho ataotsika manonja mihitsy ity andro anty reto zay telahy efata zany amenareo ny zavatra zay tokony ambara zany eto amin'ny tany sy ny firenena fa dia tsy hay ny tsy arabanareo vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka amin'izao fotoana zao na eto toerana zany na any ivelany mirary soso fahasalamana atsika hatrany mirary fombiazana atsika hatrany amin'izao fiainana izao ary ravo hitafatafa amintsika zany amin'izao fotoana zao ary eto koa zany dia manatitra ny fiarabana any rina manokana zay nivoaka tamin'ny hôpitaly zany nisy ny tsy fahasalamany dia misaotra tran'Andriamanitra ary miaraba manokana zany afaka anay zany miaraka amintsika eto zany mitondra ny anjara birikiny amin'ny andraikitra rehetra sy ny fampitana ny vaovao sy ny famakafakana zay atao zany amin'ty maraina ity ary eto koa dia tantely mamboana moa ny fiainana dia tsy hay koa zany ny ombina alahelo satria nodimandry ny filohan'ny jeune team eny Ambodomita Ambomanarina i monsieur Zakia efa tany moa nanao ny adidy zany ny mpikambana rehetra ary salamy mahazatra moa de misy kolotsaina le fitsapahana maraina de efa teny koa zany ny tenanay ary zany nitarika zany ny tsapany reo fianakaviana tao anatin'izay de mankahery ny fianakaviana rehetra ary mirary finoana feno koa zany ho an'ny mpikambana team rehetra zany zay nilozana ny namana amin'izao fotoana zao eto de atao kokoa manokana ihany koa zany reo namana rehetra ao anatina distrika n'Ambomanarina ary kokoa manokana ho an'ny Rabe Milolo
ianitra zay ny ambody volikely zay ao anatin'ny tsy fahasalamana mirary fahasalamana ho anao a eo koa i manovo any ambody ady kokoa manokana ary eo koa zany a inory be ao anosoa zany a de mirary soa anareo ary mirary sosy fahasalamana ho an'ny tsy salama rehetra na ny atokantrano io a na any amin'ny hôpitaly izy a na iza na iza ary mirary finonana sy fampiarezana ho an'ny mahamalagasy mitovy raha amitsika zany a zay miatra sy zay mitranga am'izao fotoana zao eny ary zay ny amin'iny fa de efa vonina tsao amin'ny adevitra atsika ohatran'ny mahazatra atsika satria moatsika mizara hatrany ny zava-misy a eo am'ireo asa andavanandro ny fiarahamonina zay tanterahany reo solombavam-bahoaka mitodika makany amin'ny vahoaka ny atsika tsy mba mipetrapetraka zany ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara fa mandray andraikitra foana ary mandray anjara amin'ny asa fampandroana arak'izay tandrify azy ireo zany eo ny sy ady iny a dia anisany efa misy an'izay drafitra asa zay natokany fanjakana zany ary no ny ady nataon'ny solombavam-bahoaka de ny solombavam-bahoaka no mitantana an'izay sy ady zay CLD taloha fa akoatran'iny tsy mionona amin'iny ny solombavam-bahoaka fa manao ny action sociale manokana ataon'izy ireo a mitodika makany amin'ny vahoaka satria dia tsapany hoe goragora tsy mahavita zay andraikitra tokony ho raisiny le fitondram-panjakana de miditra tsehatra zany ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara saika isan-kerinandro tsika isaky misy solombavam-bahoaka mivahiny a de aresahana trany ny asa ataon'izy ireo ka ato amin'ny député Toditsoa Ambohimanarina tsika no handeha am'izay lafiny ara-tsosialy amin'ny asa maro samihafa izay a io moa zany a dia toy ny efa mahazatra ary miazakazaka mihitsy ary efa voaray amin'ny boribory tamin'ny fahenina sy ny vahoaka ao a zay hoe iny député Toditsoa hita hatrany isan'andro ny fiarahamonina io a ny resaka fanatanjahantena ny resaka fanabeazana akaiky zao ny fifidianana de mandeha indray lay akory mamaim-pona sy ny sisa ny resaka tontolon'ny kolotsaina amin'ny alalan'ny kabary de ny resaka fanatanjahantena fanolorana omby sy ny sisa ohatrohatran'izany député Rastany koa hatrany amin'ny fiangonana izy a dia anisany mitondra ny anjara brikany tena manao ary reny a herikerika mahatondra zany akoatrany hoe manao tetezana lalana député Rastany zany tsy manaiky mihitsy raha vao mahita lalana tsy mety any amin'ny boribory tamin'ny faharoa zany rehetrarehetra zany fa aloha tonga de le sosialy ary député Toditsoa resahantsika satria député mpanao asa sosialy daholo isika ary tsy mipetrapetra fotsiny a inona ary ny azo ambara aloha zany vaovao nandritran'izay herinandro zay tsy niakaranao teto fa nisy asa nefa natao tao boribory tamin'ny fahenina ya araky ny kamasara moa zany a dia tsy maintsy atolotra ny vahoaka malagasy a ny asa zay natao a maro no efa mahalala an'le izy a fa atsika moa zany a de olo ny asa ary anisany tena mampalaza anay sy député Rastany a de ny asa sosialy sy ny fanakakaizana ny vahoaka zany a ao anatin'izay ka hitatsika zany a fa nisy a ny lalao ara-panatanjahantena zay natao zany a teny Ambohimanarina teny Anosy Besevola de ho hitatsika ngamba ny sary avy eo a io a za misy nanataka baolina ary maty tsara le baolina tamin'io satria ny tena koa dia anisan'ny mba mpilalao baolina na rugby io na inona zany de mba ankafizitsika zany a dia nisy zany a ny fanolorana ny amin'ny kamayo a omby be mihitsy izy ao a misy koa ny ondry 7.5 zany a zay natolotra io le omby ao anatin'le izy a ny omby moa de efa aitsika fi azy na mitaingina tsika na mihinana an'le omby a aitsika tsara le izy a dia reo zany le ondry a zay niara-ny asa zany a tamin'ny namana zay nandrindra nareo organisateur zany a zay sorana manokana miara miasamboka foana zany izy ireo a amin'ny fanatanterahana ny lalao ara-panatanjahantena hitatsika fa vahoaka de vahoaka ary hita fa hoe tsy ampy fialam-boly mihitsy zany ny mponina am'izao fotoana zao a ary le fanatanjahantena zany de anisan'ny tena ankafizin'ny olona tsy Ambohimanarina any a fa ny malagasy zany a dia mankafy an'izay hoe resaka baolina kitra sy ny resaka fanatanjahantena zany a amin'ny akapobeany hitatsika zany ny olona ary ny tena moa mampiavaka amin'ny tena dia miara-miosina miara-mijery baolina mihitsy a amin'ny vahoaka zany ao anatin'izay reto a de efa nangatahako moa ty hoe za nanao an'io terrain io a kianja ny Toditsoa ny anarany
eny anosy be say vola ambomanarina fa de zao tena ratsy de ratsy io a tena hoe ny tena mihitsy zany nanao an'io a fa zao raha misy ny fiaramiasa azo atao any amin'ny mpiara-miombina antoka rehetra tsy zay milaza azo tompona ndraikitra zany a de efa niteneniko hoe ataovy syntetika io ataovy syntetika io a ny fokon'olona vonina andray ny anjarabrikiny ny tena kokoa ary ataovy géance am'izay le izy satria any aminay eny ambomanarina de tsisy géance zany efa mahay baolina kitra daholy ny akabetsahany ny tanora eny ambomanarina ny kianjana rugby tsy misy ny basket firy fotsiny misy zany a zay zany efa nangatahako zay a amasolom-bavomboboaka tamin'ny ny ampanatanteraka moa fa de atsika moa zay ataona ao anatin'izay a de tsy maintsy tena mahasolom-bavoboaka ny tena zany na de tsy asan'ny tena ary manao ny terrain mikarakara reny asa sosialy iny a de tsy maintsy raisina ndraikitra zany zay ao anatin'izay ny faharoa ngapa de voaingana de anisy ny koro maimaim-poana ho an'ny zanaka rehetra zandra rehetra any ambomanarina io na BPC io a na baka tena moa de ampampianatra ary io ny tena nafantaran'ny olona ny tena zany io a tamin'ny tena talie général tao amin'ny ministera ny fampianarana de efa nanampy be mihitsy a ny fampianarana io a ary ny tenako no nampisa zany cantine scolaire teto Antananarivo renivohitra zany a sy tena amin'ny faritany nampamerina an'izay tamin'ny andro varomanana nisy farany a fa ny tenako voatale généraly a de nametraka ny cantine scolaire zao vao niala teo ny tenako de tsisy tronge zany tsisy ary za mbola hoe mianao antsoa foana am'mpanatanteraka moa fa de tsisy voaka n'le izy noho izany a satria fatatsika fa tena sairana ny ray aman-dreny ny zanany nefa te hianatra nefa tsy manana ny fahefa mividy de nampakevitra zany a ny tenanay a ny zao sy ny mpiara-miasa zany a nanao an'ity koro maimaimpony ty a ary tsy akanavaka fa ny na izy izy na izy ary tena akizy tena amanarivony a tsy araka ndray ary a ny salina ao anatin'izay a de ny zaraina roa mantsy le izy satria ambomanarina mizara roa misy ny ilany andrefana de misy ny ilany atsinana ny teny ilany atsinana zany a de ao amin'ny ICM école ICM no anaovana ny zany koro maimaimpony zany ny baka toute série de ny matiera zany de matière de base ary ny mpampianatra de mpampianatra matianina professionnel zany a no mampianatra an'izany de ny arian'ny ilany andrefana zany a zay hoe afokotany any amin'ny andrefana rehetra zany a de ao Ambatolampy zany no atao a ao amin'ny QG na ao amin'ny association zay tarihan'ny madamako zany a no manao an'izay zany a ary isaka alarobia riva sy sabotsy tontolo ary ny lady riva zany a nanaovana an'izay a koro manokana zay ny tanjona zany a de mba ho tsara ny vokatra ary mba ho afaka ny zanaky ny malagasy na izy izy na izy ary eto zany a dia isaorako ny mpampianatra rehetra zany a zay nandavatena tao anatin'izay a misaotra ihany koa ny fiara-miasa satria ny salina dia misy tsy ampy a de misy ny fiangonana zany a dia namme zay salina izay zany zay isaorana ny fiangonana zany a zay namme an'izay zany a ao anatin'izay ary eto dia tsara hotsipihana faniry rizy roa lahy zany a fa dia tsy akanavaka zany izy io na tim io na TGV io na SV io na finoana inona io na inona zany a de hita ao daholo zany a ny mpianatra rehetra ary zay matody soa ny tody soa izay ny itiavan'ny olona ny tena zany a ampanesa tena no resana an'izay a tsy manavakavaka ny tena manampy ny tena na tanora izy na iza na iza na fotsy na mena na manga na mainty de ampiana ohatr' zay koa ny fanabeazana ny zanaky ny malagasy rehetra zany a ao anaty izy mba ho afa-panadinana satria reo zanakitsika reo zandritsika reo no avynyty fireneny ty zany a de tsy maintsy amafisina ny fahaizany ary mba ho afaka izy rehefa mahay zany a ao anatin'izay akoatr'zay moa dia nitatsaha de ary efa jerevaka manokana foana zany a ampina izy amin'ny amoasom-boly ny fivoahan'ny rano amin'ny zavatra rehetra zay tokony ho saza zany a de anisan'ny miady an'izay zany a ny tenako amin'ny akapobeany koa hita ao dia maniry soa sady ary mba ho ahita-paombiazana mba ho afa-panadina zany reo zanakitsika manara fanadinana rehetra na CPE io na BPC io na baccalauréat io na iza na iza zany a zay zanakitsika na zandritsika manala zany eto Madagasikara eny ary mazavy zay ary mipetrapetraka mihitsy a ny am'izay endriky ny asa zay atao izay zay ny amin'iny fa dia everitsika fa miroso antrano moa satria ny solombavamboaka isika tsy mipetrapetraka dia nentiny zay vaovao araty sosialy izay tenatenaneny any rehefa aveo a de manampy izay tsy feno député Todsoa tahaka zany ko député Randrenary Sostanslasina député Rastana fa ny zavatra nitranga atao anatin'ny andray herinandro zao a nanomboka tamin'ny lahady le hoe fanovandalana andrana nanomboka tamin'ny lahady a
tamin'ny faharoa amby roapolo ny volana May teto Antananarivo renivohitra le noetiny commune Antananarivo renivohitra any fidirana eo Analakely zany andohana Analakely ho an'ny avy aty Anosy ho an'ny avy any Ambanidia ho an'ny avy any Ambondrona sy Faravohitra ho an'ny avy any Beoririka zany de nisy an'izay andrana zay ary mandeha le izy zao fa de betsaka ny menomenona io moa zany tsy afaka ny tsy anio hevitra ho an'ny solombavamboaka satria solombavamboaka eto Antananarivo renivohitra ary mino fa ny solombavamboaka amin'ny rahalahy de maheno an'izany ady hevitra sy fitarainan'ny olona zany ary lasa mitohana de mitohana ilay embouteillage izy ity moa zany de tena hoe tsy hita mihitsy ny aiza efa andrainy roa taona mahery zany fitantanana an'le tanàna Antananarivo renivohitra ary anisan'ny resahan'le tanàna zany tena anala an'izany embouteillage zany kanefa de ohatrany tsy mbola mahita rira mihitsiny fa ny téléphérique moa zany so de io indray no justifiena le hoe tena ilaina tokoa ny téléphérique mamorona zavatra ohatran'izao zay hoe tsy mitondra mihitsy ny aminatin'le fanavoazana le rond-point moa zany rond-point bizy foloporonina kely teo de nolokona le izy fa zany zava-misy eto Antananarivo renivohitra ka itodika ato amin'ny député Rastany aloha manoloana an'izay zava-misy zay député Rastany sao de manakambary ianao aloha mino fa tena manakambara satria mpivezivezy ianao manampy fitohanana indray le zava-misy am'izao fotoan'izao ary petsaka no mimenina sotra anao na amin'ny fitenenana io moa fitenenana satria io lalana io tena afanoariko tany tenan'olombelona ny lalana de mitovy any lalan-draha ka raha jerena zany io fitohanana sy ny tariny io de Madagasikara na eto Andrenivohitra na era Madagasikara de efa tratrany AVC Madagasikara satria tsetsina le lalan-draha tsetsina le lalana efa tsisy hevitra tsony marina fa tena na izy ary ny dokotera na izy ny professeur anao réanimation tsy afatra tsony satria c'est en général tena fa tena raha ny tumeur zany efa tumeur malinina fa tena en général de io le izy mbo entina hoe miteny anao am'le hoentina le motivena linandre le téléphérique tena zalahy tena hita hoe tena mampalahelo atao olona nianatra tena fa tsy nianatra raha olona mpandehandeha nga ty raha olona mahita ny fandrosoany any ivelany de makatahaka fotsiny ke anao hoe makatahaka fotsiny ianao de mahavita mahavan'le olana fa io ny teniko fa niteny teto hoe tareny ratsy ka volana olakolana olaketsy ny lalana tsy any le izy satria le lalana de efa tamin'ny fanjanahantany tamin'ny voalohany indrindra de efa tena nyterena tsy mbo nakamarisa hoe raha misy ny extension any erinany dia ataony extension fa teto afa tery efa tsisy hevitra tsony taranaka nefa mitombo be tabe ary tiako tsindrina de ity raha jerena ny any ivelany ange na ataoko na Frantsa moa zany no ataontsika tena re oabolana ataontsika koa référence efa niainan'olona nge zao fa nidépassen'ny olona fa nisy tamin'ny tany tao rehetrarehetra fa saingeny eto amintsika tsy mahay makalesy na tsy mahay mbo mikarokaroka raha ohatra oharina ny any Asie zao ny any France zao raha hoetana fa tery de tery le izy manao lalana ambany tany nefa eto amintsika be vatsy ny tany no tsy solution zay raha hoerina ny any Asie indray de tena rehefa tery ohatrany tsy téléphérique tena io de tena mampanozina tena tsy mampitsotany tena mampandoa mihitsy mijery azy hoe any amin'ny zavatra tsy ilana na nataondry zalahy antanina vola maninona raha manao 150 millions d'euros zany raha ohatra azo atao ngely izy le hoe expression le lalana miatony ato ambany azo andehanana ambony azo extension eny ohatra zay nitolo zao ny any Asie rehetrarehetra ny any amin'ny tamandrosina any Chine na any Japon sy ny rehetrarehetra zay ny tokony ataondralahy nerantsika vola fa tsy mahay mahity zavatra tena amono antsika malagasy ty de zay mampalahelo amin'ity firenena ty hoe firenena tena voaozina ary tena mbola ekeny vaoka ony ary mahagaga anany tena mahagaga de maninona le olona raha ny firenena any ivelany raha tena ohatra hoe français any tena ataontsika nandeha mandeha misy lalana latsaka sy ny tariny tonga de mitelefôny any commune any amin'ny travaux publics ahoana raha ngaty netra alohany be dabe ataonareo fotsiny ty lalana tonga de mitabataba ny olona netaonitsika nefa de ohatra olona ohatra valala voatango izy izy tindry zareo anaovana azy
de lalana andrana tsy mbo hoe andrana tena hoe bobandy make rehefa tsy mahavony eto amitsika rehefa hoe tsy manana expérience satria tsy mivoaka maka olona vainy ivelany dinany solution hoe tsy mahamenatra nge zany rehefa tsy hainao le izy fa de ty tena tsika zao voanidina teo za zao voanidina avy any faravohatra anisy honorable de nandeha amin'ny chemisien iny fa toanare tompoko ado mifiry de jerevoko isakalaky vaovao raha mandeha anao avy tia tsara lalàna ivoaka tena alakely tena fa tena nandeha tratra teo adiny ray sasany de jerevinao na ny fotoana atsika na ny gazoal na ny kizy mpianatra fa tena fa tena mampiteniteny foana fa tena tsy ao izy am'le lalana jerevindreo le teneniko teto teny am-popolo izy azonao le lalana ve alohan'ny anaovana réhabilitation aiza le olona azazone tena hoe miasa le am'teny hoe jiro mandeha ny grevy mandeha ny radio tapaka ny lalana ataony réparation ny olona tsy jeune fa tena mitady solution tamin'ny analefako tamin'ny voalohany teto ary ambadika ny andomandry sezari tena lavaka be lavaka fako sy ny tany tsy azo fanana rakameo de mikasiko ao nefa ny lalana tapahanao izy hoe hitako hoe tsy aolo izy eo tsy professionnel mihitsy tena izy mbo inona gasy mba amin'ny fitenenao malagasy mba inona re gany ty olona mitondra andre mandeha ty fa tena mbola ny présidentsika moa de le te eo be ty sekoseko izy hoe tsy mbola nisy oatra teritra amin'ny ampolo taona tena tsy mbola nisy mihitsy ary nefa tena hita izy ihany tena am'lazy hoe za anao navanavaka zavatra tsy mandeha anatiny tsy hitanare ampolo taona ataoko daholo ty rehetrarehetra ty raha za zao ny lalana menatra raha ohatra tena hoe raha za no ministra azonona na za no mpanao an'lianakaby izy tena hoe alohan'ny anaovana zavatra inona daholo ny zavatra tena obstacle manelingelina fandehanan'olona manelingelina fiarahamonina fiara fa inona aloha izy tokony natao voalohany loha iny tena namboarina namboarina de am'zay raha misakodinary ana bus afaka mifanena bus mifanena any tobila afaka niasa tsara izy mbola niteny rely izy hoe maninona rely izy rehefa tena tsy nataony de hoe maninona raha nataonareo amin'ny alina misy projecteur angetra ny colasy zao reny azonao menimeny tsika rehefa mihina ny colasy ny any hoe tena misy hoe manao pibo ny colasy mbo manana fitaovana tsara afaka miasa an'alina de nanontany ray za tamin'ny technicien fa maninona nama tsy atao mbo atao amin'ny andro atoandro izy ty fa amin'ny andro alina de hoe le vibration izy izy tena mandravany tran'olona nga nataondro ara tsy vibration tanao le solution temaka kely tena mampalahelo tena ary tsy mahagaga raha tena ny jugen'ny olo milatsaka fitopolo taona atsika parapona saminy afrikany tena tsy mahagaga ary tena mitombona de io ndrely izy azonao mbola nlelona zaka tamin'ny herinandro any teto de nalaiky sary misy motsy hoe le manenjika be fahatany ange ohatra mbo mahasositra sady tena hoe le tsy fitiavana le fanenjena betement fotsiny fa nitsika rehefa miteny atsitsika profo aiza tena le lalana zao iny ambopo iamidiny mbola ao napotika lalana hatram'zay de tena iozy olona ambopo rehetrarehetra apio député rastany fa tena marina tsika zay any amponina ambopo napotika an'io de le lalana le rano permanent andro amanalina na fahavaratra tsisy fivoahana fa de tena inokorina amin'ny arabe iny nefa iny lalana iny zay lazakanao hoe ny lalana tompoko de tena hitanareo manao exemple raha ohatra zao makany tamatavo zao de tena be orana be da be misy humidité potika satria le cause de base le canalisation le cantonnement tsy ataondrareo tsy cureny de mitovy isakavy ny ora de mitovy de lasa le tobila hoa le trafika ngeza be tena mavesaka de raha voatratra ny rano iny tsahale trafika mavesa be amin'ny taona de fissure raha misy fissure io miditra be any anatiny le rano de potika le alina tsy maharitra izay le nangatahako hoe rehefa manao nareo ndra ministra aza réparena goudron tsony fa ataovy ina moa ataovy béton armena le izy de maharitra tena mandrak'izay de hitanao reo raha matsikatra nareo raha makany na mianandrefa na makany tsiromandidy na mianandrefa makany zamanzaka tsy de potika ange ny lalana igny ina hito profena le izy hoe ambony le toerana stable le izy de tena tsy manganango rano de tena mafy be tena maharitra mihitsy de ty ambopo ty tompoko mbola hivenanao ko am'izay rano permanent tena antsika amin'efa mandano vola ohatriny anaovana an'izy tena pitsiro ny voamasoko tena hoe tsanatra tsy hoe ratsy hoe sodidako olanao kasy hoe nanontra jerevo tena mivavaka amin'Andriamanitra ndraiky tsisy antany fa meko tena meko
tsy hery taony de efa miverina amin'ny eta hitanao zany no fandanina vola nefa vola amina milliard teneniko tao amina milliard fa amina milliard lany amin'iny ny olona nefa zone ny olona nefa tena tsy afaka teo nisy olona tena napalailo olona andeha anao dialyse tena tsy lasa aria misisika be mahatrady mifiry voalalana am'le lalana le resako anao le déviation tsy namboarina ty tsy afaka mandeha de nilazana tamin'ny brancard ohatra nataoko na koraka tonga ary ambany ary voaraisany tomobile de titanao lasa le olona tsy mitsodana anao ndray fa zay nataoko le tsodana lasa manozina de hoe inona ary ty anaovana solution le nidina kany mbolokandrona ndray lalana 100 metre nangaty telo volana tsara le manao ary tsara mena ny entreprise malagasy fa tena hoe mbo maka tena hoe raha entreprise kitakita tena fa zatra raha tokony herinandro eo amin'ny maximum de tena afaka fa tena raha midina any de avela ty ambany tobila fa mandeha tongotra fa telo volana ary tena zany rehetrarehetra teny koa antany eo ampiramona fa tsy hoe zany te anenjika fa telo volana tompoko vao vita lalana eo amin'ny 100 metre eo tena mampalahelo zany zava-misy eto amintsika ka zay nataonao tamin'le lalana roitina teo hoe andrakandramany zalahy tena hoe tena ana de tena vao maika le ngamera moa tsy te haka le décision fa tsy mamokatra de hoainina fitenenany tanora fa tena tsy samamboatra fe tokony averina amin'ny normal rehefa tsy anao ataovy tompoko ny afatra ka natao koa rehefa tena ana mba manaova zavatra moderne rehefa anindrana vola ihany nareo any amponafsa rehefa indrana vola foana any banky hoe aza atao téléphonique sy ny tany fa manaova le express hoe le lalana miatona tena solution ngezabe io raha ohatra fotsiny atreo anosy mandingana mahatonga ria beorique atreo microise makany ambomanarina eo aloha andramy voalohany fotsiny tsy de mandamy vola fa tena tonga de mipasy nareo mba makany izy io hitanareo dolo rehetrarehetra fa je rivo izy fa raha le ohatrany any Europe ndreny any France le any any Berane misy napfriatika misy boana satra be réalisena izy azo atao ihany izy raha atao fa le kohany ambony be fa zay ny zavatra tsotra tompo atao amin'ny firenena rehetrarehetra any izy rehetrarehetra nareo famantana fa mba angalao tahaka fotsiny rehefa tsy mahita anareo de vaio zay angamba lizy eny ary raha ny vaovao fantatra zany a raha nefa mandeha any de ohatrany lasa misy miodina aty amin'ny Sainte Famille mahazo any Saint-Michel indray zany lalany taxi be zay ndray zany zava-misy ary petsaka no menimeny tonga hatrany Nosobe tonga hatrany Pefilo any Andavamamba any embouteillage ateraky le fanivandalana zany de asa aloha zay fahitany eo anevon'ny commune urbaine n'Antananarivo renivohitra hoe tena mbola azo iainana vela izy sady mamenatra no miverina am'le fanapahan-kevitra le be ny tanàna koa moa ty milalao Facebook réseaux sociaux zay de ohatrany manany ankely fotsiny atao fa mba tsara ihany mba men'ny hevitry ny olona ary tsy mametratra fa lasa ridiculiser-ny olona le izy hoe manakorotana indray le fanapahan-kevitra ndraisin'ny commune urbaine n'Antananarivo renivohitra mbola amin'izay loha hevitra ihany député Todosoa ya io moa de ataoko mahay mijery ny zava-misy ty zao le miakatra amin'ny Saint-Michel aparbe aparbe teo de jerentsika amin'izao zany ny fitohanany io zany tokony mba manao étude alohan'ny fanapahan-kevitra zay tokony ho atao tena moa sady mandeha moto no mpandeha tongotra no mitaingina tomobile no mitaingina bus de mahita tsara ary miresaka amin'ny olona rehetra ary mahita an'le izy fa tena hoe tena ny olona rehetra zany ny akabetsahan'ny olona de amitaraina amin'ny embouteillage ny voalohany amin'io nge de zao hoe tokony apetraka tsara ny atao hoe plan d'urbanisme aloha de jerevana tsara le aménagement du territoire zay misy zany hoe ahoana ny olana eto nge de zao hoe io navadika nareo impila io hoe ny sens unique lasa atao double sens ny double sens lasa natao sens unique am'zao lalana mihitsy nke nitery eto Antananarivo renivohitra tokony angezana zany ny lalana nisy projet nke tetikasa nataon'ny Flora Valemana tany misy nitotra le grand tanà hitarina le tanàna hitarina ny lalana inona tsy natintanterahana an'iny efa nisy financement ho anaovana an'iny fa rehefa tonga amory zareo ny 2009 de zavatra nataony teo aloha zany de sahala hoe rasy daholo zany am'izao fotoana zao iny zao anisan'ny vahaolana iny fanitarana ny lalana iny sy ny tanàna grand tanà solution efa niteneniko zay commune marobe no commune marobe no mitambatra amin'atin'iny fa sao tsika mijery ny embouteillage ny eto zany ny zavatra misy efa mandeha no ahodikodina le olona ao anatin'le izy tsy antsony hoe fa nareo hoe tsy tena hoe tsy mahay mijery zavatra nateny akasany akadimboka ny embouteillage ny avany ny avany Tanjombato ny akadimboka de efa micoinçant le izy ny avany Sabotsina Mena inana mahitsy
de efa mikoesa ny tomobila sy ny bus e, ary ny olona ny avany Ambohimanarina makaty Analakely sy makany Akazomanga de tsy hitanareo ve zany ny avany Ampasapito jerevy daholo ingery izy ny be sarety eny moa mikoesa daholo zany izy efa tena tery a Antananarivo renivohitra ny olona mibetsaka de zao le izy ny lalana aloha hitaro le lalana ary lalana de be da be ny lalana ratsy lalana ratsy tsy amboarinareo tena mahaka asan'ny commune be Antananarivo zany e sy ny mystère ny travaux publics lalana vao maika mampisy ny embouteillage ny canal ny lalany rano ataovy le canal andehanany any rano fa misy zavatra tapitapinana kely taloha afaka ray volana roa volana de potika le izy de mahina aloha raha zay no atao anatin'le izy lalana ratsy eto Antananarivo renivohitra firy ny firy amboary tsara reny de hitaro le lalana de ataovy le grand tana akoatra le lalana zay nyteneniny honorable teo le lalana miakatra reny ataovy le izy le miantona zany le lalana zay atao de malalaka ny fifamoivozana zany ao anatin'izay zay nge no tokony atao e fa le commune be Antananarivo zany eto sady tsy mahay mitantana maka etra maro isan-karazany ampitombona daholo le etra ny fako tsy afaka ny lalana tsy amboarina lakan-drano tsy voadio lakan-drano tsy voadio andanany rano le embouteillage vao maika pira eo izy io zao noho le tia aloha zany no atao ao anatin'izay eo zao lalana tena mahagaga sens unika atao double sens de ny tomobile efa ifandona ao anatin'le izy de vao maika mikoinsa le tomobile zany ao anatin'izay io zany de jerevy zay plan d'urbanisme zay nge tsy trereo tsara io zao le amin'ny semiseda le midiny iny jereo tomobile ray ary midinao efa sahirana de asina tomobile roa de miazavatia mamasina io zao de reto le hiakatra reto voanandanana keo e ary tsy eo ihany fa zay le sika rehetra zany zao de tena beta tena misy ka na moto ary ke zao misoka e za mpandeha moto fa vao maika misoka daholo zany na ny moto ty na iny tena iny ary io koa zany rehefa anao an'izy koa nareo akoatran'zay teneniko zay le plan d'urbanisme sy fanitarana ny tanàna sy ny fasiana lalana miantony zay zany de mba jerevy kory zareo le tsena ataovy le étude hoe isaky inona ny tsena tokony anareo nge zany e rehefa zoma zao ny tsena sana am'zao tsenana Analakely de ahoana zany no tokony atao satria be ny olona miakatra amin'iny mividy zavatra sy ny metsena rehefa sabotsy tsena nisotry de jereo ny fifamoivozana am'zany rehefa ratsinainy tsena Ambohimanarina rehefa talata tsena ny Kabesarety rehefa larobia tsena ny Anandravoangy tokony anareo tsara zany lakamisy mamasina de asiana étude le izy rehefa lakamisy any Mahamasina mikoinsa le izy inona zany mimesura tokony andraisana zany ao anatin'izay fa hita tsena akory hoe isaky inona ny tsena zay maha be olona de aiza zany tena hoe be olona ny tsena de any no tokony andraisana fepetra zany am'le circulation zany ao anatin'izay ka io navadika anao impolo rond-point io na injato io hitary ny lalana de amboary ny lalana siba ao anatin'izy grand tana iny efa mipetrapetraka tsara ny projet zay nataon'ny Flora Valomanana zany ao anatin'izay fa le commune européenne Antananarivo zany tena hoe tena tsy hita mihitsy zany zay ataony ny fanjakana moa efa manao ny ataony ty vao maika le commune européenne Antananarivo zany vao maika manakorotana jereo fa tena ny fotoana nke fidindafo e ny olona zany raha au lieu de niala amin'ny 10 izy tany an-trano amin'ny enina teo manana antsika amin'ny valo zao zany lasa miala amin'ny efatra ny olona zao amin'ny telo manety de efa mifo zany ny olona am'izao nge ny mpanentaka ny insécurité vao maika mibetsaka ny olona mangalatra satria tsy minakadina ny olona ny fahefa mivitsinina ambany de ambany ny vidim-piainana miakatra de lasa mangalatra dao zany ny olona ao anatin'izay izao zao ny mpivarotra rehetra eto Antananarivo renivohitra anisan'izany ao Ambohimanarina fa rehefa mivarotra eny amoron-dalana ny olona de foany commune urbaine Antananarivo de tsy averina le entana faniry sy honorable nefa efa mafy mitady an'iny mafy mitady an'iny misy ireo mitsosany amin'ny microfinance any amin'ny microcrédit reny ny olona amin'ny le entany de tsy averina le izy efa averika any ty ary ama député alany teto Antananarivo renivohitra
raha mbola maka zavatra nareo aza atao heniko zay ka tsy averinareo le izy le zavatra olona de hitanareo eo ny fipetra zay erahana amin'ny vahoaka zany a eto Antananarivo renivohitra zay nge mahatonga ny olona mirohatra tezitra sy mirotaka avy eo satria efa tsy rariny tsony nataonao oaiza ary ny olona aninona ary ny olona ao anatin'le izy mivarotra sisa nge zao no ataon'ny olona mba ho fidiram-bolan'ny olona fa matoa ny olona zany tsy avinareo mpivarotra de tadavinareo angalatra ave zany ny olona ao anatin'le izy ny asa tsy misy tsisy le politique d'emploi ny asa maritra ho mimenan'ny olona de reny a sinina anankiray hoe matoa lasa mpivarotra taon'ny olona tsy manam-bola izy ambany ny fahefa mivitiny ny tekaritsika ambany te ambany ao anatin'le izy ny olona mivarotra ndrindraray zany a de alenao zao zao tena miteny mivarotra mihitsy a enle ambo manarina hoe zay misy makanareo aza mety miala rehefa miala nareo a atsovy a de tsika vahoaka am'izay ny miady amin'ny commune sy tompona andraikitra ao anatin'le izy ary zay mbola ampitandremaka ihany koa reny chef fokotany reny ny délégué d'arrondissement sy ny mpiara-miasa nareo ke tsy eo foana volana vitsivitsy nge sisy tsy eo tsony nareo fa izahay ny eo hitantana an'le izy de ny zavatra nataonareo reny ny alahelom-bahoaka de ho zakanareo ve zany avy eo ao anatin'le izy poriporo an-tany ny politika miodina tsisy maharitra ela zany eo amin'ny toerana anankiray hatrany amin'ny filoam-pirenena io akatra ty amin'ny chef fokotany ka mba manova mamy ho an'ny vahoaka ao anatin'le izy fa nataonareo reo a tsy ho zakanareo ny alahelom-bahoaka avy eo ao anatin'le izy za de miaro ny vahoaka ary mbola teny anketo zany raha manala ny mpivarotra eny amoron-dalana nareo na mpivarotra izy na izy ka rehefa tsy mamenareo toerana vaovao le olona de miara-miady ho amin'le vahoaka ary tsy anaky an'izany a ao anatin'le izy fantatra daholo ny tranonareo fantan'ny vahoaka iny tranonareo ao anatin'le izy andana ny vahoaka anareo a ilahatra eo tranonareo ny vahoaka tsy mivoaka anareo de ho aizinareo ao anatin'le izy betabe zavatra azo ny vahoaka atao aminareo anatin satria nareo a olona anatina fiarahamonina fantatro ny vahoaka ny lalana misy anareo vo mivoaka ny tranonareo aiza ny lalana misy anareo de ahoana rasakanan'ny olonareo de iedivan'ny olonareo tezeran'ny olonareo ho zakanareo ve zany fa aloha tsika tsy ho tonga am'izany satria mpiarahamonina tsika zany ao anatin'le izy jerevy le vahoaka ao ao anatin'le izy za efa manome stratégie ilatsika am'izany ao anatin'izay efa tsy mihinan-kanina le vahoaka efa tsy mananasa le vahoaka ny ekolaziny zanany efa tsy voalohan'ny vahoaka ny lalana amindray ty a anaovany andehanany vahoaka miditra sy ny voaka sy andanan'ny olona mba mitady vo maika akorotanareo le izy vo maika misika le olona ao ka inona ihany zany ny olona ny mpanao politika ny société civile mba haneo ny hevitra sakananareo anatin'le izy fa inona ihany zany tianareo hogatraina tonga de gatrao daholo nanga zay rehetrarehetra ny mpanao politika rehetra ny mpanoatra ny vahoaka malagasy alefa sany apotra daholo zay a de tsy afaka miteny a de tsy afaka manitsy de tsy afaka ny hevitra zay raha nga atao de ataovinareo reny mivelona eto Madagasikara fa tsy maninona zany rehefa zay ny tianareo zakana nge zany zay ve no tadavinareo atao anatin'le izy tena hoe tena efa atao ihany no tsy teny fa de tena fa trop loatra le izy efa tena tsy zaka tsono le izy na efa mividy zao de hiakatra indray ny solika zao hiakatra ny fri hiakatra vo maika hiakatra ny vidin-javatra hiakatra foasaikiny zao de ahoana mampiakatra karama nareo zara fa misy tsy mitovy ary le fampiakarana ahoana ny miasa tena ny tatsaha ny mpivarotra tsy ijerevanareo zany am'le fanampiana an'izay am'le fijerevana azy manokana ao anatin'izay nga ny olona mpiasa-panjakana daholo ny mpiasa privé ry asianareo mampiakatra nefa tsy nampianareo le mpiasa privé mbola tena hoe ao anatin'ny fahasaranana daholo amin'ny fomba ahoana nanampiakarana ny mpiasa privé ny karamany am'izao fotoana zao zay nataoko hoe tena tsy vitanareo tsony izy ary tsakanareo tsony le izy ary fatanareo nareo fa tsy olany de zay mahatonga anareo manenjika ny zavatra ataon'ny mpanoatra sisa no ataonareo mbola satsika moa zay avy eo faniry fa nytiako amezana nyty commune be Antananarivo satria député lany teto Tananarivo renivohitra izay miraharaha Tananarivo renivohitra izay mirahara tena be olona indrindra sady capitale eto renivohitra misy ny zavatra rehetra ara-toekarena ara-barotra ndretrarehetra aza-pijaliana ny voakana Tananarivo ao anatin'izay fa tena trop loatra voakana Tananarivo eto capitale ampijalianareo vo maika voolany amin'ny faritra ny tampanivohitra ny ampanivohitra rehetra ampijalianareo daholo zao ary zay le tiavan'ny olona ny tia mahasotra valomanana nge
nijery manokana nitatsay mijaly amboary daholo lalana eto Antananarivo route nationale rehetra amboary daholo fa tena ratsy naiza na iza amboary daholo reny ao anatin'izay a mba afahan'ny olona mifamezivezy tsara zany a ao anatin'le raha antamatavy zany tsika faniry adiny firy adiny fito fa iny ho any Antsirabe ho any Toliara adiny firy ho any Mazenga ho any Dego adiny firy fa de hoy izy aho hoe ny fotoana nge volamena hoe tsy zavatra mandeha eto amin'ity firenena ity ka zay nijoroanay ary tenenay avoaka amin'ny malagasy zay izay natofinareo amin'ny basy ary nakadrainareo aiza ary nataonareo iny ary tsy maintsy miteny zay ho an'ny voaka satria tena mijaly loatra le firenena zay nge mahatonga anay nanononao politika za manokana nafaniry matoa anao politika de mba hitondra ny anjara briko aho anasoa sy anatsara ny faripenan'ny vahoaka ary manana politika an'izany aho miaraka amin'ny atoko zay misy ary matoa nanao politika de tsy maintsy miteny any zavatra tsy mety manitsy ao anatin'le izy ary efa eo amin'ny fitondrana ny tenako sy ny tenanay ao anatina antoko de manana ny projet de société tsara hitondrana ny firenena manana ny vina tsara tenana ny firenena sy ampiakatra ny fahefa vidin'ny vahoaka malagasy ny fotodrafitrasa rehetra zay misy eto Madagasikara zay nge natao hoe politika mifarofarovana politika ary jerevo ny lalana ndresantsika teo tamin'ny andro Filoha Ravalomanana nge 9200 kilomètres ny lalana vitany tamin'izy nitondra izany tsy nikoky an'izany niretsaka fampianarana ny cantine scolaire miadana daholo ny programme scolaire manaraka ny toetrandro na skill scolaire daholo ny tablet ny olona tam'izany nahay daholo fa zao ke lasa bazahotra daholo e satria tsy mandeha amin'ny laoniny daholo zany ny zavatra rehetra ny fahasalamana tsy mandeha amin'ny laoniny ohatra inona ny fanafody zao miakatra any amin'ny hôpitaly zany ianao na CSB io na hôpitaly maloto voretra ny tsy ampy ny fitaovana ao anatin'le izy vovinona fe ty vahoaka ty e ny tatsajereo tsisy mijery tsy misy miatra ao anatin'le izy asanareo nge zany e misy ministéra-piana zany nge asan'ny gouvernement zany e lasa zay solom-bavamboaka anay manao an'izany rehetra nefa tsy manana ny moyen zay fahefana afahana manao an'izay fa ny vola posinay a no miasa no ataonay ny sainay ny mena ny vahoaka ao anatin'izany a rehetra zay nge mahatonga anay miteny foana e zay koa mahatonga anay matezitra miaraka amin'ny vahoaka e satria efa tena mandeha ny tsizy ity firenetsika ty a faniry ity a de paritaka ny mitambajotra sosialy vao mbola tsy ampy 20 minitra zay tweetiny ben'ny tanàna io izy io vao tamin'ny 10 teo io a androany 7 May 2024 de hoy izy hoe ny sasany mezaka manatsara famovozana ny mpivarotra amin'ny institut des jeunes manohitra fandaminana mandrangaranga hazo sy miorakoraka am'izao ora zao Antananarivo tokony tanàna atsika ka le problema hoa de zay zavatra rehetra mandeha io de miteraka fikorotanana daholo satria amin'ny fotoana tsy hanaovana an'le fandaminana nareo manao fandaminana ary tsy hainareo manao an'le fandaminana nareo moa mieritreritra fa hoe solution cerveau io foana ary ny rehetrarehetra tonga teo de tsy mahay nininina mihoatra anareo de azagaga raha misy zavatra mitrango ohatran'izao io vo teneny député Todsoa teo teneny député Rastany teo ho aiza le mpivarotra de le fiara le arabe tokony ho an'ny fiarakodia le trottoir tokony ho an'ny mpandeha tongotra le tsena tokony an'ny mpivarotra fa tsy vitanareo mandamymala izy nefa zany nanao adroadronareo tamin'ny Nendravalomanina teo aloha teo hoe rehefa tonga nareo de nareo ny tena katraka kanjo manakorotan-javatra ny zavatra ataonareo ary mitondra fahamenarana reny vohatra Madagasikara am'izao ora hitenenantsika zao 4 milliards perta ho an'ny firenena vokatra eo ambotaiazy korotaniny commune Antananarivo renivohatra io na mpivarotra te hivarotra koa sahirana ary zany ny problème mandroaka mpivarotra le mpiasa fivondronana zay ny adefitra misy tsy mamerina ny etan'ny olona ary misy manimba ny etan'ny olona afatra daholo zany resantsika zany député Todsoa député Rastany satria tsika moa zany de miresaka ny actualité mandeha am'izao fotoana zao fa tonga de andehako satria mandeha fotoanatsika efa mifolo sasany zao resaka politique député Todsoa teo fa any am'izay ale rehetrarehetra zany tonga de alefaka ato amin'ny député Todsoa de miverina kely ndray ato amin'ny député Rastany rehefa aveo ny tontolon'lay hetsika ataony antokotiky Madagasikara sy ny fanoherana satria efa nresaka ianao teo hoe inona foana ho arinao ataon'le malagasy
ty mpitondra ty moa zany de mpitondra tena tsy manaja demokrasia ary tena miemitra mihitsy ny demokrasia am'ty fitondrany ty na niendriky mifanehoan-kevitra na solombavam-bahoaka tokony hanao tatitra ao amboribory taninanaly azy sahirana izy teto Antananarivo renivohitra na solombavam-bahoaka ny Madagasikara mihevitra fa tokony anatina vahoaka sahirana izy eny na mpanolotsaina ny tanàna aza tsy afaka mitondra zay fanehoan-keviny zay any misehatra rehetrarehetra zany ary ny zava-misy any anatin'ny redynamisation ataony antokotiko Madagasikara de betsaka ny sakatsakana mandeha am'izao fotoana zao ary miamafy izy teo izy hoe fanehoan-kevitra politika no nandraisan'zareo azy fa ty redynamisation de mba avokoa ry pakatahaka ry plagiat ny copie-coller de mba manao redynamisation ndray hono nefa tsy hainy kory le esprit an'le redynamisation de toy izany makany am'le sakatsakana le izy sakatsakana politika sakatsakana vokatry ny tahotra sy ny sisa député Todsoa andrasantsika zay tranga amin'ny faran'ny herinandro ty faritra eto alohantsika raha vaovao mikasika ana Tsirabe zay tokony hanao redynamisation ny antokotiko Madagasikara de mbola tsisy nininy am'izay lafin-javatraika misy azo ambara ve makasika zay indrindra ia alohan'ny amaliko anao ansay de amaly anao Andriamatoa Bentanana tamin'ny ao amin'ny Facebook-nao ianao ve to amin'ny Twitter anao ianao ve de iady ampivaritra ianao ve Bentanana tompona andraikitra io de tonga de hoe samy ady miantsy ady amin'ny vahoaka madinika amin'ny mpivaritra rangaty io izy ko atanao Andriamatoa Bentanana naina andretritra ena ny sasany miezaka manasamy fimovoizana ny varitra ao amin'ny institut manohatra fandaminana mandrangaranga azo sy miorakora ianao hoe de samy antsy tompona andraikitra ankenao hoe tokony andamy mary anao tokony hoe ny atoerana anao de mba miresaka moramora ny vahoaka fa sao ke fa nanaovana tsinitsinina ny vahoaka madinika sy mivaritra raha iady anao Andriamatoa Bentanana za iadivana samy olo mboafity isika ao anatin'izay ary za voninanao defi aminao tsy maresy azy zany ianao Andriamatoa Bentanana satria zao zavatra ataonao zao fanakorontanana Antananarivo sy tsy faizanao amin'ny tatana sy zavatra maloto nataonao sy mipiara-miasa aminao ke fantatra daholo hatrany amin'ny remblé sy ny karazany manana profond zany zay sy zavatra maro ataonao efa tena mihoatry ny loha rehefa iady ianao manomboka androany aza simba zibainao mivahoaka Antananarivo aza mety mivaritra ianao aza mety amin'ny mpitondra taxi ianao ny mpandoha rehetrarehetrarehetra ny olona rehetra zay mamavoy aza zimbazimbainao reny za zimbazimbaina za enjehana amaolo mbo fidy anahy de ho hitanao de andaotsika izy ianao anao fasafasy miantso anao ndray androany andao anao de batsika ianao ho hitany vahoaka am'ty zavatra tsy mety ataonao ty sy amin'ny fampandrosona Antananarivo de ho hitany vahoaka hoe isika no mahay mitantana mahay mitondra manan-kevitra manana vina satria zako efa Bentanana lefitra Antananarivo renivohitra na de efa bolana ary any tao haiko tsara zany ary hitako ny lesoko amin'io de andaotsika sy anao anao defi manao defi aminao ary efa misy manomboka androany mitena anao zay fedivanao amin'ny olona zay na fomba fiteninao amin'ny interview na fomba fiteninao amin'ny Twitter tsy mety mandratra olona ianao ohatra neo ministra maro taon'ny gouvernement zay nahitsina teto amin'ny miara manonjy manitsy anao androany tena hoe zoky ray aman-dreny anao amiko ary ataona anao zoko be mihitsy fa zao zavatra ataonao zao kosa tsy ray aman-dreny intsony ianao hoe efa tsy manako-hanina ve le olona de mbola ary anao mbola salaminy hoe manao tsinitsinina n'le vahoaka malagasy ianao na izy le vahoaka madinika indrindraindrindra ao anatin'izy nga izy raha sahirana sy mahatra de zimbasibaina ny olona aza manao an'izany ianao za enjehana za tenenina amin'ny Twitter sy ny interview manomboka androany fa za vahoaka raisiko ao andamosiko ny vahoaka za ny aloha lalana fa tsy mety ny ataonao anatin'le izy mitena anao an'izay efa name modi zavatra ataoko reny ke matoa milatsaka anaty fotaka manala tsikavina anaty kanal manala reny asanao nge reny ianao nge tiako tonga saina anatin'ireny voalohany amin'ireny asanao reny fa ataoko fa tsy hainao le izy matoa manao foto-dravitra sa lalakely maro isan-karazany amin'ny volaka manokana zany ianao volana komina ny ampiasainao nefa mbola tsy mandeha am'izay loha ny zavatra ataonao fa zavatra ny ataoko ny ary mihoatra noho ny ataonao nefa asanao le izy ao anatin'le zavatra ataoko reny dia atonga sainanao sy ny mpitondra fanjakana ny gouvernement ao anatin'le izy fa mba manany anao tompoko fanetretena Andriamatoa Bentanana ao anatin'le izy fa aza ataonao an'izao ny vahoaka
tena ohatrany matezitra izy mirala teny teo a tsy mety le izy de oisa ny olona nivarotra voateneniko teo le izy zao ve ny fiteninao mitantalafay zoan'ny olona mampiseho ny malahelo izy de marangaranga izy a de miorakoraka izy zoan' zany ao anaty lalam-panorona nke zany e zon'ny olona ny manao ny heviny de njehanao zao ve ny olona ao anatin'le izy efa tsy isy tsony ianao andre matopo be ny tanàna sy ny mpiaramiasa aminao a de ho ity aho amin'ny fifidianana ao anatin'le izy ho hitanao kely le izy fa raha mafy ko anao a de inviteko anao andao mila tsarao any amin'ny sixième any ambomanarina ary za koa nininona fifidianana zay atao aminao vonanao befi aminao a averiko aminao zay fa tena efa tsalariny za koa lany député teto Antananarivo renivohitra ianao be tanana Antananarivo renivohitra andao iadefitra tsy tseka sy anao fasafasy ao anatin'zay fa torôly izy ao anatin'zay ary zay nidirako am'le fantenao teo iafaniry tsy vitany hoe vahoaka madinika maneho ny tsy fahafaliany sy mba maneho ny heviny nionjeny ty fitondrany ty fa ny mpanohatra zay mba mitavatafa ny vahoaka manao redynamisation ny fanoerana ny tim ary vahoaka tena milamina taiza nisy tima hoe nitarika olona zany ka hoe anonga mpanjakany tsy hanao an'izany izahay efitra nge no avoakana hoe nitoetra ra-pirenena maninona ny sakanana foana zany ao anatin'le izy ary lalam-pandrenana lalam-pandrena mameany zany zo fototra zany droit fondamental ao anatin'le izy fa io ana tsirabe de mamay a mafana io a vahoakana tsirabe rehetra atsirabe zany ke fiefiny time jereo misy olo mba vamboboaka roa be zao nge hany e zay indrindra ao anatin'izay de maninona nareo a efa roa herinandro manao autorisation de ariariranareo zany le izy ao anatin'izay efa any nisy olo tena ny solo mba vaboaka ny tompona ndraikitra efa any ny député Rola député avako aby Michel député José député Yanitra député Fidèle député Rodin sy mpiara-miasa ny bureau politique efa andeha ny président groupe parlementaire antime honorable Lafetra efa ho andeha hoan'ny daholy de ho hitantsika eo le izy fa ny fanoerana tompoko dia malala fomba ary manam-pahendrena ahevitra no avoakanay amin'io efa any amin'ny magro le izy zavatra privé nge io e ko tsy menareo zany le izy reo diminisation no atao anatin'le izy de sakatsakananareo mivahoaka efa vonona tompoko fa avoay ny lalàna na décret no milaza fa tsy azo atao ny manao ny hevitra eto Madagasikara tsy mahazo atao ny famoriam-bahoaka tsy mahazo atao manao redynamisation raha ataonareo zany de mikombana ny vavanay de mipetraka any an-trano zay tompoko avoay zany resanareo fa raha mbola tsisy zany tompoko tsika ao anatin'ny tany démocratique démocratie nge io e ny hevitra miady fa tsy ny olona ny fisian'ny hevitra tena hoe maro aza isin'ny démocratie hevitra maro zany any nge no ahitana ny hevitra nge no ahitana ny fomba fampandrosoana e avy amin'ny hevitra nge no ahitana ny vina zay tokony atao e de aloha ady hevitra natao e fa ina natahoranareo ary satria atahorana mafy ny filora valomanana am'izao satria volana vitsivitsy de ho avy ny fifidianana de matahotra vao mamory olona izy de matahotra mamory olona izy any ambatondra saka miaraka amin'ny solomavoaka sy namana de iny koa de iny le fo de apprécie anareo any zany hoe mamafa ny dian'ny mpanohitra sisa no ataon'ny mpitotra tsy asanareo nge zany e vo mainka malaza ny mpanohitra am'zany a vo mainka malaza fa ny anjehanareo anazy sy zareo tampanohitra vo mainka mahavedety any filora valomanina sy ny time zay solomavoaka koa zao vo mainka malaza be ndray zay manareo tsy mahay politika nareo tsy mahay makafony ny vahoaka nareo de zao de sakanana ndray ny any Atsirabe fiafin'ny tima ao zany Atsirabe zany miveriko aminareo zany fa le zany a tena manao copie-collé no ataonareo ny tima namorona le redynamisation roa taona zay de zao nareo a mba mamory olona de redynamisation nefa tsy hainareo koa le izy de nga de tsisy terme hafa ry zareo na zavatra hafa ho atao fa zay ataon'ny mpanohitra atao tena hoe zany tena mba samy mianatra ho atsika fa zavatra atao a tokony mpanohitra ary manaraka ny ataonareo fa nareo ndray a zay ataon'ny mpanohitra no ataonareo de lasa manohatra amin'ny mpanohatra de normal raha tsisy zavatra vita eto amin'ny firenena nefa ny asanareo tokony apidina ny vidim-piainana zay aloha atao
ny asanareo de tokony miasa asa maritra ho an'ny olona zay aloha atao ny asanareo de tokony anao ny lalana rehetra ny foto-dravitra azy zay aloha atao ny asanareo de tokony ho gratuit mamam-pona ny fahasalamana zay aloha atao ampidiny ny fanafody zay no tokony atao ny asanareo de tokony manatsara ny fanabeazana eto Madagasikara zay tsy mandeha amin'ny laonina asanareo nge zany ny asan'ny mpanoratra nge tsy manao ny asa sosialy sy ny foto-dravitra azy fa manitsy izy de miteny ny hevina izy de afaka mamoro olona izy manatsara ny mpikambana ao aminy eloka ave zany fahotana ave zany aiza lalam-pandrenana mahota sy fahotana zany fa raha ohatra hoe fahotana ao zany a de androany de avoeny lalàna siny ny décret hoe tsy mahazo manao réutilisation tsy mahazo manao hevitra tsy mahazo mamoro olona ny fanoherana sy ny atoko timo nefa nareo jereo nge ny filoha zay angamy teny mamoro olona nareo na de atao teny vamata daholo ary ny mpiasa sampanjakana na forcena daholo amin'ny olona amonjy ny filoha zay mitotokana zavatra kely ohatra zay koa ny membre ny gouvernement tena natao ny olona ho tonga anasika an'le izy zay ngamy teny tsy mitena nareo mihitsy zay ao anatin'le izy fa rehefa zay ny manao tsisy fisarahambola tsisy nininina tsisy fizarahana tsy misy hoe spiriteur na inona fa efitra no avoaka resy fanatsarana ny atokonay sy fanatsarana ny fomba fiasa anatin'ny natoko de sakana anareo zany zany ve de rary ny vahoaka malagasy a efa tena tsy rariny le izy tena mariny de na mandisa anareo a raha mbola so nataonareo a vo maika nareo mangidoditra amin'ny fiarahamonina amin'ny vahoaka zany a ary tady teo a ny politika ho a tsy maharitra zany mandalo ny toerana sy ny andraikitra rehefa tsy otsononareo de ho aizinareo avy eo ao anatin'le izy rehefa tsy eo de zay ny io ave ary zay koa rehefa eo zay a tsy haritra manandraka zay koa zay fa misy tsy maintsy amin'nisy natao hoe alternance démocratique fa aloha mifanatsy atsy ny hevitrareo a de mba tsy eo a ny hevitra zay nge ny angatahana e zay tsy mangatabola aminareo jamais zay tsy mangataka ninona aminareo e tsy mangataka toerana aminareo e hevitra no pozakay a de aiko anao ao de ahoana zay no ataonareo an'izao fa sainga gadra sa inona no ataonareo an'izao zay zany tiako resana ho ato amin'ny député rastany fa mialohan'izay aloha de ity manko ny zavatra nyresangabe ny tanàna tamin'ny 7 sy 4 alefa kely na mana technicianna le sary zao no teneniny a io manko tsy maintsy averimberitsika foana mba tsy ho very tadidy le izy hoe aoko zay ny embouteillage ozy izy de ohatrohatran'izay le fomba nanababony ny fony vahoaka an'Antananarivo izy moa le laharana fahaefatra iny de tena mba nazotozoto mihitsy izy zany a de tena hoe raha tonga eo zany reto mpitondro reto de tena tsisy embouteillage eto Antananarivo eto io le izy io akisankelo faly zao tamin'ny 13 novembre 2019 io okzay ny embouteillage de hoe amorona parkina misy riana isika mba ampirindra ny fijanonan'ny fiara ametraka lamina vaovao ho an'ny fifamoivozana sika mba ampilama ny fizotra ny fiara eto Antananarivo de io zany zao le lamina nieritreretiny zareo zany ve io lamina mampikorotana ny tanàna na Antananarivo io apetratsika izay fanontaniana zay ohatran'izao ve le lamina vaovao zany de mahafoana ny embouteillage ve io zava-misy io de nefa zao no natao tena fanehoan-kevitra misy tamin'ny fotoana propagande tena amelo mafy fa nisy fanehoan-kevitra vao nataony be ny tanàna ihany keo vo tsy tamin'ity herinandro ty ihany de ohatran'izao nitondrany an'le izy zany iny zany resantsika embouteillage izy de tia ny fomba fijeriny voangany io vo tamin'ny 25 mai de ozy izy satria embouteillage ny resahany zao de mampilaza zay fa tsy misy indrafony stationnement gênant sauvage tonga de take efa tenenina fa izy moa zany de metrretra fa mety io communication ny somary atao amin'ny anina hoe mitsikitsika fa vo maika le izy ridiculiser ny olona ianao milaza fa aiza zao le parkina misy riana amin'ny lamina vaovao ve zany ty itake darety zany ve le lamina vaovao nefa nareo manakorotana le fifamoivozana tamin'ny 22 mai nanomboka tena mampimeo tena mampime mihitsy le endriky le fitondram-panjakana fa bon avelatsika eo ny amin'iny député Stanislas Rastany
le resaka mikasika an'le sakatsakana tsy fahafahana miarika an'le redynamisation any am'le tokony anaovana lefa le fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny antokony le fikambanana miaraka an'le fitondram-panjakana nge misy mandeha miazakazaka am'ty boribory tany fahefatry ty manokarina valina mitety tanàna tamin'ny mazanga tany marovoay ny sasany nahavita tany deco fa tsy afaka manao nefa le antoko tiako Madagasikara tena endriky ny demokrasia vilana mihitsy zay député Rastana ien satranao na amin'ny fitenenana iverina kely amin'ny afatra ny honorable Totoso teo amo za moa de efa tsy totenenana fa hoe teo hoe tsisy madilony totena fa tokony teny tsy tentsona fa fafeny de feny misy fa tena miaratsina fa de anapy azy kely tsy hoe ny azy tena hoe tezitra izy satria olona sady professeur reny ny député olona tena nanana expérience marina ny tenany teo fa DG tao amin'ny fampianarana izany tsy naiky tsy hoe manasanatria rahalamy hoe manotoroka fankasa mampatsahany zava-misy ary mombokevitra aminao a le teninao teo hoe vitanao zany vitatsika ao am'ty mange olona zahatra président Ravalomanana tsy mametraketraky olona fahatamy fa ny azy tena olona matoa petrany olona tena fa sokisoky sady tena mampandrosa ny firenena daholo tao amin'ny anina nge tao amin'ny fampianarana tena nandroso ary tsy otra mifarana fampianarana sadasady ohatr' zao misy honorable tamin'ny andronareo le iny zao le tena le PCE programme sectoriel de l'éducation tsy naappliqué andrareo fa de ny azy tena hitany hoe azoany tena le tombontso sy zavatra tematemaka kely tsy nanaovana étude sy ny ta nefa tentanyramy reny tena hitako hoe tena mendrika satria tamin'ny anao tena ianao mihitsy ny ara tena na fahalalako azy satria tsika am'rahalahy tambola tsy député de fa mifanerasera hoe ianao mihitsy ny tena napetraka nga ministre Paul Rabary tena pile tao ary tena hitako hoe netehatra be taminao zy tena hoe mahafinaritra de zay natao koa tsy miteniteny foana anao na mana hoe menasy an'le ngaben'ny tanàna satria ianao koa efa ben'ny tanàna lefitra tao donc afa hitanao daholo maharary azy de neveriny zalahy le mitondra am'izao ankehitriny zao de tena hoe zay sitra ambony olona tsy mahininina tonga de hoe za tsy mahininina reo matoa zao mipetraka azonao zao avy ny zavatra tena hoe ambotay azy afa tena hoe tokarentsika fa perte amina miliara na mpianatra ina mpanova iny nke mpanao solika za tsy tena hoe karana izy nasinao fa zaraingy hoe mahazo tombony ampiesy tsika mahatiatoko ny polisi ateraka an'io mbola enjana be fa ny solution ataon'io raha mahainareo fotsiny tsy tena hoe betsaka lava loatra satria ozy ny député honorable teo hoe extensionnena le izy afa tamin'ny taloha mihitsy ny tsy afa miprevoir an'le hoe extension satria fa misy trano de gauche à droite fa tena tsara amin'io misy pile à gauche à droite ataovy lalana amin'ny sidina express away tena afaka manao autoroute ny ivelany Singapour Hong Kong Chine ohatran'izany efa tena mianina zao vao nanao ngeza be izy tamin'ny telo taona efatra taona ny any Malaisie tena 400 km tena nataony ohatr'izao ohatrany expression any Bangkok tena hoe any le Santaboli 400 km zay andeha hamonjy avion amin'ny ray alina any anaminy adiny roany hoe mialany tena tratra be izy satria vita le lalana tsy miziny an'le ty ambany niny zareo tsy solution fa le vola hitany tena ataony amin'ny olona de fahalalako azy iverina kely amin'ny amako de hoe efa miasa zay efa manao fa miasa ny anao fa miasa fanokena takenatra fotsiny fa ny zavatra tena misy zavatra fiainana fotsiny efa tsy mipaka any avoaka tsy mipaka any am'zany io zany mbola tsara fanaly resiny malagasy fa raha ny ivelanao efa tena tsy fantatra tena hoe fa leo angamba ny olona hoe fanampitentsy ny tany fa tena tsy haiko tsony za tsy andrisika ny olona ohatrany zany fa tena tokony tonga saina fotsiny nareo hoe rehefa manao zavatra ataovy zavatra professionnel de nareo koa ny tena hoe le ben'ny tanàna nge izy rehetrarehetra teo nge tongatonga ho azy ianao mamitsina hoe ka io ny fidinareo tsy fidiny zareo zany io fa noho ny alabato tobolany na alany andreo rehetrarehetra ka any ka tsy tafavoaka le sanyjabaka tsy mandeha am'zay lona fa raha tena olona capable izy tena fa tena tafavoaka fa tena mivoaka tena ny foana le samy am'lehilahy hoe samy lehilahy ny sorony menaka ahoany any amin'ny Paul Kagame tafakatra 70 tena hoe miakatra be taona ahoany tsika ny tafakatra nefa entra amitsika daholo neto de tena mianky amin'ny zavatra tsirairay satria raha fa tena anao zavatra le izy mba ataovy zavatra tena matotra be le izy fa tsy zay hoe tena fitopitena zavatra any dia miverina anao am'le
sakasakana amin'ny président Ravalomanana tsy mahagaga angizy zay nataokana hoe mibetsaka izy satria ny azy zay nataoko hoe olona tsy nilany izy olona tena nangala bato nalehany teo de tena fahafatany olona ny ariary satria tsy hain'le izy tsy nomana izy hitondra de lasa tena midonany tirany président Ravalomanana nefa araka n'lazany honorable Atoditsotoa na vita lalana tena vedy miafatseteko zay député nahazo 4-4 hatramin'ny ny mera nahazo moto lamina tsara dao mihitsy nametraka vola tena tsy hitako zay olany hoatsika natsira biara tena zay nataoko azy aminay tsika tena menty président tombony tsara satria napino tamin'ny fambolena natino famokarana mbola rehefa vokatra tsara tao satria tena nopy vavy be ronono ny taotaolo ny zona sy nretraretra efa nanaova amin'ny président Ravalomanana aéroport ngezabe ngidy tao hoe andrako zao de maty tena vana tokony mivoaka tena hoe akana moana mivokatra sy andehanana tsatra fitiavana monokana zatra olona zavatra tena tsika vakana ato zay amin'ny teny proveko any teny zareo hoe tena mena asana tena hoe mahazo tombon-dahany mihitsy tsika tamin'ny volo io ka tsy mahagaga izy satria ndray fitondrana nona fitondrana tsisy sécurité tsisy fampianarana tsy nitariny de rehefa tena moro olona de miasa daholo ngia gouverneur miasa daholo ngia maire miasa daholo mpifanjakana rehetrarehetra am'le sprinter samy hoe ianao mitondra olona rayal ianao mitondra olona rayal de mba midedaka be mampetsaka zay le mampitsabaka an'le président fa président Ravalomanana tena goka mamy le olona taminy de ohatra hita hoetiko le sarisary tena ohatra ny olona maty ao anaty rano le olona fa tena fo anaty rano daholo tsika miaraka vao mata président de misangasitra daholo de zay ny tsy zakandrareo tsy terena tsy vola tsy niterena fa tonga de atsitrapo daholo no fitiavany azy de zay ny tsy fantatra ary tena tsy menatra olona tsonga laha tsy vakenatra be fa maninona any tena honorable teo hoe raha misy lalàna hoe tsy mahazo mamoro olona tsy mahazo manao redynamisation mipetraka zay ianareo manao avetsy avero sady tambazanareo volany tambazana tosika ao avy ny retraretra zay nareo vo mahavovola de tsy mahagaga angizy raha ohatra ka mizaloha amin'ny fitenena tena ho ratsy ty fa raha zao mbola mitoy tena hitankaratra eto atsika miarakara hoe hoaineo potika tanteraka de tena atao daholo mifanaka sakana rehetraretra nefa arakaraka mifanaka sakana anazy vo maika mampisotro oatra volamena latsaka ambovoka vo maika mampiratra ny olona fa tena olona tena izay nataoko olona napetrapetrapona angery olona tsy tena hatrany amin'ny lohaka hatrany amin'ny faty olona tsy de niandra tsy manana mivaly tena de samy tena zay matoa zay vahoaka anao na matoa zay mitabataba matoa zay tena anina efa tena tsy hitana izy atao satria zao ny tena hita ohatra fotsiny makataka zao tsika autorisation efa tena any préfet any amin'ny ambaratonga tokisy azy avilavilana kely oka aloha mbola dinena sy nta izay ny lalàna normal de rehefa tsy meny lahy zay de alohan'zay ndray ary tonga de tena forcé de ampiasa ndray izy alaina satria ny ampiasany amin'iny atoany tanao mampatanjaka azy izy afo izy ny filoha mbola eo miaramila avy am'zay izy amin'ny miaramila matevile gouvernement ho avy ny fitsarana gadragadrana fanontany de tonga de zay ireo ny azy ny atoany raha vao mihetsika anao de tena mampiasa le atoan'reo tokotely reo miaramila gendarme ny mpitandro filaminana mantsy de tena tsy afaka miofa ohatra mivoalala voatango de zay tiany atao ary nefa ny olona fa leo an'zay ny olona nefa tena fa tsy mahatsodrana fa tena halany olona nareo nge de tena halany olona tsy nitany de mbola mitetateta ihany izy ty tena zay kary Andriamanitra fona fa lozy ty hoe tena raha zao ve nitohizana zao mifahoritsika zany hoe ny atao koa efa 7 isan-jato malagasy efa tena tsy afaka mihetsika tsona fa tena tsita zay anaovana azy tsy efa hoe mandoalika tsony fa sepitra de mbola patombo efatra mandangy zao de iny tsy misy gasy eto mipetraka tsara misy gasy tsony fa de izy mianakavy anga mandeha anafatra ny olona zay tena miara misosy amin'ny ohatsy ny tany de izy mianakavy izy velona ary tena mahagaga ary le député namana tena voky eo akaikiny tena tsy menatra olona akory efa manao izy mandeha efa hira zao raha ho avy zao mandaa vovo tena zay mihitsy ty mandaa fandrony ty tena mirapiratra androsy daholo de izy ale retsy ale retsy tsy adala ny olona ary tena rehefa voky nareo oeto anareo fahasa tena kely saina ohatrany hoe
olona tena tsy nianatra député mba angamba rehefa tena arina na président fokontany na député mba hasivy tena hoe niveau fa tsy n'importe qui atao ohatra zao de miteniteny fahatany hoe voky tsy mbo hiaro mivaoka akory ka ary miompokevitra amin'ny honorable Atodisao tsy rary ny olona tena tsy rary ndra ohatra hoe tena tabataba oka zay ary tena oka zay fa tena tsy lasa tsony ty azadrasany heritaona tsony ty ry zalahy tena mana rasanareo mbola aona de tena angambatsika mianakavy 50% sisa vela afaka miaina misy force fa so tena fa tsy afa mikofoka tsony le olona ary mba tena mbo finana amreo afa averimberina miteny reto hoe vahoaka no Andriamanjaka vahoaka no Andriamanitra mampitsaly andreo nareo fa tena tsy ela miaina tsony nareo hoe maheritsy moa tsy ela velona eny ary efa andresaka fampianarana teo député Rastany mikasika ny zava-bita sy ny sisa eto akaikitsika eto moa député Todisao satria ny zava-misy koa aloha aloha tonga de vakina ny resaka fa tena potika amin'ny totongana misy le fampianarana am'izao fotoan'izao rehefa miresaka fampianarantsika de ao anatin'izany programme mpampianarana rehefa miresaka fampianarantsika de ao anatin'izany mpampianatra rehefa miresaka fampianarantsika ao anatin'izany mpianatra rehefa miresaka fampianarantsika ao anatin'izany ihany koa ny trantsekoly sy ny fitaovana samy hafa zany ary rehefa miresaka fampianarantsika de nikojakoja tsy afa misaraka an'izany hatramin'ny cantine scolaire ny kit scolaire sy ny sisa ao anatin'izany fampianarana aty amin'ny éducation nationale zany fa fanabeazam-pirenena fa tena mepotika mihitsy ny am'izao fotoan'izao le eo anivo ny fampianarana ambony de mametraka ny teniny eo anivon'ny CCC apetrao le fizakantena ny université sy leoa toeram-pifanina samy hafa zany satria lasa tsy mahatoky ny fanjakana tsony eo anatrehan'le zava-misy mandeha foana moa le fivorina any ambadika any raha zavatra rentsika zany ary mbola mametraka an'izay fangatahana zay CCC manerana amin'ny Madagasikara mihitsy le izy ny croix koa manana ny olany ny PAT manana ny olany PAT moa zany de 9 andro ny enazy ny atao hoe ray volana tsy tonga ara-dalàna mihitsy io karama io ny mpianatra moa zany manoloana zany rehetrarehetra zany dia eo aloha zany tsy fahazonany bourse sy ny équipement fahatarana amin'ity endrika digitalisation zay ataon'le fanjakana zay kitiany de misavily volona daholo tsisy mandeha am'izay loany mihitsiny de io hitantsika io mianatra sisa le zaza malagasy fa tsy mianatra tsy mahafantatra izy hoe hoaiza ny tena alihana fa de mianatra fotsiny ngambany hoe mba hay amaky teny sy manoratra mba tsy mambaika ny hafa rehefa mividy zavatra sy mivarotra fa tsy manana orientation mazava hoe d'ici 10 ans zay ty anao inona de hoaiza nanana vita fianarana rehefa niresahantsika teto lasa mitondra taxi moto lasa mitondra bajaja lasa mivarotra manao composé lasopy sy zany ny fiainan'ny voaka malagasy député Todisao famampianarana moa zany no fanontanianao teo ary io valiko folo izy famazava satria fantatsika fa tena anisan'ny tena tsy mandeha koa ty famampianarana ty nefa io lakle amin'ny fampandrosoana io satria ireo taranakisika reo zany no hitondra no hitantana orinasa no ampandroso ny fiarahamonina sy ny firenentsika nefa de tena potehana tahaka zao zany le izy eto zany dia eta moa za vao amaly azy tao anatin'ireny oaoa be zay matsikaiky sy mampalahelo reny hoe ny filoham-pirenena sy ny misy ny fanabeazam-pirenena de ny teniteny foana satria tsy hainao akory hiteny fampianarana anao ampandrosony fampianarana tsy hainao akory nisan'ny établissement ika publique eto Madagasikara ny filoha moa de niteny hoe 510 nisany ny établissement ika publique ao anatin'izay de avao ndray le ministre koa avy ao renike matony miteny ny filoha hoe diso hoe ny ministre nkeny tsy maintsy teneny hoe firy izy ny ministre nanome anazy an'iny de mbola le ministre ndray avy ao afaka 3 andro 4 andro rehefa menimenina ny olona hoe tena tsy hainy filoha hoe tena hoe menimenina dao ny olo hoe tsy haiko ve nisan'ny établissement public eto Madagasikara de ny ministre ndray avy ao nanitsy nefa vao maika diso koa zavatra teneny ministre ny fanabeazam-pirenena hoe isana lisenga ohatra izy ny tenen'ny filoham-pirenena iny tao anatin'le izy nefa efa mazava ny tenin'ny filoha tao anatin'ny compte ny hoe 510 ny établissement public de lycée raha matao ministre tsy 510 zany fotsiny koa ny lycée fa omeko anareo le izy haiko akandrony io nisan'ny établissement public eto Madagasikara ny EPP ny CEG lycée 25 515
zay nisan'ny PP sy ny CEG sy ny lycée eto Madagasikara. Za nareo ve ao anatin'ny fito raha tsy mahay zany. Haiko akantrany zany ary voafehtsika zany fampianarana zany. Akoatra ny famezantsika koa ny fomba fitantanana ny fiarahamonina sy ny firenena sy tanana renivohitra. De haitsika koa ty fampianarana ity. Nisan'ny établissement privé de jereo koa reo fa rehefa mampandroso ny fampianarana anao tsy ny établissement public ihany jerena fa ny établissement privé satria malagasy daholo rehefa tsy hoe ty malagasy de comoriana ny any amin'ny établissement privé tompoko fa samy gasy reo. Nisan'ny établissement privé eto Madagasikara 16102 eo nisany zany a eto Madagasikara. Maîtrisé aloha zay nareo ve ampandroso ny fampianarana tsy hainareo koa nisan'ny sekoly eto Madagasikara. Ory zareo a misy direction am'zany eo amin'ny ministèren'ny fanabeazam-pirenena e. Manana chef zapitsika ny chef Cisco ny DREN reny afaka ampiasainareo de reny no mampiakatra ny données rehetra sy nisan'ny sekoly e. De atambatra fotsiny izy avy eo e. Zany ve de hosairana ve nareo am'zany efa informatisé daholo zao ny zavatra rehetra am'izao de tsy hainareo koa ve ny isana zany efa nomeko koa zany ny isan'ny établissement privé a. Rehefa tsy hainareo izy de zao ny établissement privé no betsaka any amin'ny raha resaka lycée 72% ny lycée zany a de ny tena betsaka am'izay ny établissement privé. Ny CEG na hoe ny collège izy ny collège ray a 56% ny collège de école privé no betsaka fa 44% no CEG. Fa ny amin'ny primaire zany a no betsaka ny école publique ao anatin'izay. Ny valopolo isan-jato eo any amin'ny primaire de EPP daholo de zay de tonga de hoe 510 ny EPP ny fokotany ary zao efa 20 000 nisan'ny fokotany eto Madagasikara. Ny EPP saika isaka fokotany de misy EPP eo amin'ny 16 000 latsaka zao nisan'ny EPP am'izao fotoana zao 15 823 meko anareo daholo ala izy. Nareo ary ao anatiny tsy mahay an'izy za ty iviana indray no mahay an'izy ka zay nataoko hoe ampandroso vety anareo de resaka isa ary de tsy hainareo kory fa de faly fotsiny hoe sekoly manara-penitra de atao nefa fampokatiny ao anatin'le izy ary anao le sekoly manara-penitra zareo any ambanivohitra zany ahoana zany nge efa nyteny e. Le sekoly manara-penitra io tsy hoe ratsy akory raha anao anankiray an'io nge nareo e mahavita 10 io ihany na 10 any ambanivohitra e any am'le tsy misy fianarana e. Asianareo le école manara-penitra vola mpanjakanareo iny vola mboka nanaovanareo an'iny e. De zao ao anatin'le izy le kalitao any nge tena zava-dehibe misy sekoly eto Madagasikara hita masoko zany faniry na EPP io na CEG tena hoe any ambanin'ny hazo no mianatra ny ankizy. Misy sekoly tsy misy tafo de amin'ny tany ny ankizy manoratra fa maninona raha zay no zay no mena W de asiana tafo le tsisy W sy tafo reny fa tena mitsarika le mpianatra mandoalika manoratra. Raha mbanareo moa nanao an'izany no natao an'izany ny zanakareo ho zakanareo ve zany tena mampalahelo a. De jereo koa zao ny fomba fampianarana am'izao fotoana zao na nisy a ny atao hoe APC APS ika PPO isako miova régime de ho vaina daholo izy de zao zao tokony PPO amélioré no atao ao anatin'le PSE la plan sectoriel de l'éducation pédagogie par objectif ny dikany PPO fa zao ndray zao a ho vaina hoe abra ndray ory zareo abra satria any Cambridge malaza be zany any Cambridge olo de ny expert any Cambridge no manao azy de eo ny eo de hoe abra ndray natao ny abra ny fananavana azy approche basée sur les résultats d'apprentissage. Zay zao ny voana natao voaingana nga izy ty no vena fatany e hitady résultat tsika nefa tsy hainareo kory ny objectif aloha no jerena ny tanjona ataonao na moa ny andratratrarana tanjona anankiray hoe ataonao no hoe anao résultat anankiray raha tsy misy loha tanjona tratrarina ao anatin'le izy ohatra ny fiainana andavanandro eo e ina aloha ny tanjona objectif aloha mila
fixena vita zay anao vao hoe inona zany a no fomba anatratrarana le résultat ao anatin'le izy maninona io approche pédagogique io nge miainga amin'ny miainga amin'ny fisainana miainga amin'ny zava-misy ny réalité miainga amin'izay zava-misy sy fomba fisainana ny malagasy ny zava-misy ny ressource misy anatina faritra anankiray no adaptenao sy appliquenao am'izay ny fomba fampianarana fa raha mampianatra zao fanina am'izao fotoana zao satria miova isam-borana ny fomba fampianarana eto Madagasikara aiza moa tsy ho simba le izy ny mpampianatra ary fanina ary zareo le abraty tsy maîtriser zareo kory izy fa ny olona ny any Cambridge angano mahay ny zava-misy eto mahay ny fampianarana eto mahay ny kolotsaina malagasy eto ngaraha hoe mahomby izy any de mahomby le abramababrama ty eto ka misy masia zany mila préparation zany mila concertation irahana amin'ny syndicat miaraka am'ireo plateforme ny école privé fanaovana an'izany fa tsy hoe nareo ministre reo fotsiny mikonokonona an'le izy de mena baiko ny technicien de anao an'le izy de simba le fampianarana tsy makagniny zany de ohatra zay koa zao ty resaka bac ty SAL OZ ho fanampy le série ACD zao lasa fito ny série eto Madagasikara de eritreto hoe ao amin'ny fampianarana ao amin'ny salle resa zao ty amin'ny bac fito ny isan'ny série A1 A2 CD LS OZ ahoana ny fomba gérenao sy maîtrisenao an'izany aiza ny vola hita tana nareo miteny hoe tsy ampy le vola de amin'ny fomba ahoana le OZ zao de zao be coefficient be nefa le mpampianatra tsisy formation nefa vo série vaovao io tsisy fanofanana amenan'le mpampianatra izy ny ampianatra science économique science sociale an'le izy lasa prof d'histoire géo sy ny philo no atao prof SSE ao anatin'le izy manao science économique science sociale aiza nangaty ny idiran'ny profna histoire géo amin'ny resaka science économique de simba le mpianatra nge ao anatin'le izy tena hoe zay tena manahirana zany le izy de simba le zaza malagasy anatin'le izy de zao koa efa miaky teo nisan'ny établissement privé sy ny public ny école privé nge tsy mety manaraka an'le série LCS ozy fa ny azy le série ACSD marina ny azy satria reny efa voafe nisy fanofanana tao anatin'le izy de tsy manaraka le série vaovao nge zao ny école privé fa ny akabetsahany école publique indray zao efa mitsofoka am'le LCS OZ de ahoana zany misy fikorotana anao de rehefa fakabaka zany reo mahazo série vaovao reo de inona zany ny filera idirana eny amin'ny université raha anao azy zao anao de inona ary mba vavalio androany de manjary le kizy zany no victime ao anatin'izay simba ho ale izy eo koa zany resaka subvention amin'ny école privé ny subvention tam'izay teo ary ny teo alohanay dia 24 000 ariary isaky ny mpampianatra privé mahazo subvention isa-taona nefa mbola tsy mena ny subvention nandritra ny firy tao zay ny tena raha bato-ministra voangana hoe ampitomboana 50 000 ariary le subvention amin'ny mpampianatra amin'ny école privé ay zany raha bato-ministra hatramin'izao ay zany ary ahoana atao tsisy conseil d'administration koa nanapaka an'le izy fa mivavaonao miantsanantsana fotsiny ao anatin'le izy misy texte nge zany fa tsy hoe ianao ministre de manao zay tianao atao anao anatin'le izy de ay sara zao le 50 000 ariary am'le subvention ny vacation moan'ny mpampianatra rehetra sy ny mpampandrara efa taona manindritra mahery zao tsy nahazo vacation ny olona ao anatin'le izy tena tsy mandeha ny recrutement tsy mandeha am'izay loha ny recrutement misy ny kolokolo foana ao amin'ny ministère ny fanabeazana io tokony recrutenao tsy recrutenao fa ny tsy recrutenao ndray no recrutenao io nge nisy critère napatao hoe tokony mettre fram subventionné ny recrutenao voalohany aloha anatin'le izy zay nampianatra efa ela fa zao misy parachute azo fotsifotsy izy de tokony tsy recrutena no recrutenao aiza moa tsy mimenimena ny olona ao anatin'le izy fa reo mettre fram reo raha tsisy andreo nge ny mpianatra any amin'ny EPPR zareo zanaboka nge any daholo ny olona sahirany oaisika fa mihina raha recrutena any daholo reo mettre fram reo de menina formation izy fa mihina no ampifinafilainy
ehetra hoe efa niresahana teto zay deputerastany koa anisan'ny tena zay 30 000 ariary ka hatramin'ny 100 000 ariary nge ny karaman'ireo hoe mba ampanahery hoe mba jereo manokan'ireo fa tena mijala zany ao anatin'izay ohatra zay zany anisan'ny zavatra tsy mety anatin'ity ministra fanabeaza pireneny ty tsisy ny PSE zao de miantony eo sady hoe tsy membotra ianao no tsy mandroso anatin'le izy de zao ke zao ny plateforme école privé zay misy direction anakifolo ao anatin'le izy misy ao ny katolika ny FJKM peda be ny laïka tsy manaraka ny zavatra ataony ministera ny fanabeazam-pirenena tsy manaraka ny toromarika ntsony izy leo izy tsinona satria mikorotana daholo ny ao zany amin'izao fotoana zao de tsisy zavatra manjary de hopitehantsika ve le fanabeazany forme daholo zao ny amin'ny alema voty tamin'ny herinandro reny zay tena le proviseur de hoe ahoana le rahavana ndray le promettre framba zay mipetraka ara-dalàna nefa reo fikamana ny ray aman-dreny ny mpianatra reo nge no mandrindry ny zavatra rehetra zay atao anatina fianarana anankiray reo anisany manampy amin'ny fitaovana ilaina de ravaina ndray izy satria tsy mitovy hevitra amin'le proviseur de ravaina de tsy mahavaonana koa moa le chef consideraina lasa olana be ary tsy hoe ny any LM ihany fa misy olana daholo ny école publique am'izao ny examen de efa hoe gratuit tokony tsy mandro voly zany amin'ny tsisy droit d'examen zany any amin'ny manao CPE sy ny BEPC zao tangosana vola 1000 ariary ka hatramin'ny 10 000 ariary aiza de gratuité anatin'izany ao anatin'ny constitution nge zany ao anatin'ny lalam-pandrenana laha zay nafa 7 milliards d'ariary nanaovanareo examen de ozy misy tere tsy ampy zany vola nge zany ka tsy mahay mitantany nareo ko ao zay teo nilamina tsara zany tsy nisy mihitsy zany hoe zavatra hafa ary afa afo zany fa nilamina daholy sao zy anao de fitana sujet ary manahirana le kalitao efa tsy manjary ny mpampianatra tsy mahazo fanofanana ny fomba fampianarana ny approche pédagogique amin'ny korotana de mbola ampianareo an'izao ndray ao anatin'izy ohatra zay koa ny sesesy zay fanontaninanao zay tena mampalahelo za dia miombon-kevitra amin'ny sesesy amin'ny fitakina zay ataon'ny sesesy ny autonomie financière ny université nge efa nividina isolombavamboaka efa lana nge iny le lalàna iny fa de ny ACC maninona ny ACC manao an'izao zavatra zao débloquena le izy ny ministère de efa miady manao zay hafany kosa aloha ny ministère ny enseignement sup fa voafetra limité le fahefany ao anatin'izay voalaza teo ny volan'ny mpandrara tara be mba mamedy bady mazana ngere olona reo ny mpampianatra université zay faratapany amin'ny fonctionnaire eto Madagasikara asianao milahatra ary amin'ny poste le olona de milahatra izahay faniro anatin'izay ianao moa tamin'iny tsy nafahako tamin'iny lahatra atao firy nefa eritrereto heure complémentaire zany hoe mpampianatra eny amin'ny université mpampianatra apikary université zany ny olona eran-tany CCP andrianina satria reo no avy ny firena mametrana zanaboaka ny université milahatra nefa nge reo mpampianatra manana compte bancaire daholo de le vola azo le poste larana zany rehefa azonay nge iny ary azo mpampianatra de versena ny banque any avy eo de lahatra impiny zany ao anatin'le izy inona fotsiny zany ny lalaina ny compte bancaire ao anatin'le izy fa de misy zavatra hafa zany ao anatin'izay de jereo ny bourse ampianatra io efa nyteneniko io ho an'ny gouvernement ambany de ambany nge 25 000 ariary 30 000 ariary 40 000 ariary fara fa bibetsany aty amin'ny MS ny inona vitan'izany €4 tsy mavidy boky ray akory le izy 5 € zany ve nataona maminatra ny any tsy 5 € akory nefa reo no aviny ty vatsy mpianarana zany zo amin'ny mpianatra zany de atao an'izany zay fa tena ampitombo io jereo io zany hoe misy zavatra tena hoe tiana misy zany potena ho apadona le taranaka malagasy de potehana izy aveo de aveo rehefa tonga ny fifitrana de varina amin'ny oeraoera atao fotsiny zay varina oeraoera fa tsy afaka mandalina tsony zany ny olona ao anatin'le izy tsy afaka mamokatra tsony ny gasy fa de apadona sy zanahana kolaka zany ny vahoaka malagasy zay ny fahitako an'io satria nahoana zany ny fampianana tena simba tena potehana tahaka izao zany ao anatin'le izy ka zay zany faniry ny amin'ny tena constitution zany dite hoe zao
efa misy PSE io ao anatin'ny 5 ans io atsara ao io de to izy io fa za hoe itodisony tao na olona hafa nanao an'io de ratsy daholo singe mavoatsika tsisy continuité de l'état tsisy fitoizan-drindrarala izy fa ny atsika zany zay hoe zay nataon'ny teoloha zay tsy mitovy hevitra ara-politika de ratsy daholy de mamorona zavatra zéro tsika départ à zéro tsika de lasa membro tsika ny afrikanina lasa satria efa manana an'izay toetrany zay ny afrikanina zay vitan'ny teoloha de tsara toizana de atsaraina izy fa ny atsika zay nataon'ny teoloha rehetra de ratsy daholy samy malakasika atsika de zao lasa potika daholy na ny fomba fampianarana io na ny resaka fambolena io ny fiompiana io ny sosialy rehetra io ny fahasalamana io nrehetra rehetra io ny toetsaina satria zao nanaovantsika azy ka hoy za hoe mba jerevo le firenena mba tsy jerevo le vahoaka efa heritaona nke sisy anareo ny hoe heritaona zany efa tsy avy vita sy zavatra hoe goavana be tsony zany ao anatin'izay efa ataonarynareo moa zany tsisy ninona vita ao anatin'le izy de sainge no mahatonga any mijoro hoe tsy nareo kory no tsy tiana fa le fomba fiasanareo mihitsy tsy tena mandeha any amin'ny tsy zany le izy de zay mahatonga raha tsy teto sana zay nanitsy anareo de vo maika zany kaizy ty firenetsika teo anatin'le izy ka ry vahoaka malagasy azakivinareo ao anatin'izay mbola eto izahay miaro anareo mbola eto izay solom-bavambahoaka maneho ny hevitra zay asoa ny fiarahamonina atsika mbola eo ny flora vanomanana sy ny tokotima sy ny fanoerana mijoro ho an'ny tanindrazana ary izay ke tsy mitady se zany zay foana efa député zay olona firy no mitady ika député zany fa zay ny lany ao anatin'le izy tsy toerana nody de tavinay fa hoe ahoana ny afahany vahoaka malagasy anatin'ty fahantrana sy ny fahasaranany aty zay mahatonga ny sarotiny ao anatin'le izy fa raha vitanareo nke zany tsy tabataba eto zay ry tehaka zany izy nitehaka voalohany rehefa mandeha le izy fa zao tsy zavatra mandeha zay mahatonga natezitra zay mahatonga anay ho tezitra zany sy malahelo hoe kose mba misy olona nianatra teto mba misy olona maheto mba misy olona manam-pahendrena eto mba misy olona tia tanindrazana eto de zay nijoroanay tompoko de hoan'ny vahoaka hoan'ny firenena ary ya efa irosan'ny famaraparana antsika rehefa aveo fa misy fanontaniako ty député Rastany ianao mivezivezany ivelany any zava-misy zany ary tsy afiantsika zany mpivezivezany ivelany ianao ary saika ny continenta rehetra efa mba niteteziny député Rastany any misy fanapahan-kevitra raha o le izy namana faly alefaso le filazana zay nataony ministeran'ny raharaham-bahiny mikasika indrindra lay hoe fivoana an'ireo hiasa na hanao asa raikitra na andalo na hanao asa trano sy ny sisa ho any ivelany zany opera araka ny fitentsika azy le izy de misy teboka 5 eo napetraka ny teo anevo ministeran'ny raharaham-bahiny zany ahafahan'ireo mivoaka ny système Madagasikara zany nambara tam'zany fa hoe erovana amin'ny trafikan'olona zany izy io zany de hoe tsy maintsy mahazo visa meloa zany eo anivony zay milaza zay fifanarahana arakasa zay soniavin'ny ambasady any toerana any am'le firenena zany zay andehanana zany de eo ihany koa ny fanaovany eo anivony ministère de sécurité publique zany enquête de moralité sy examen de situation zany ny fahatelo dia ny fisiny zay hoe contrat de travail zay anivon'ny ministère-ny asa ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy de ny contrat de travail sy ny billet d'avion zany anivon'ny direction diaspora any anivon'ny ministère-ny affaires étrangères de ny fanatonana zany am'ireo consul zany zay misy ny direction diaspora zany zay ato anosy zany somary no asarotana l izy ary nambara ao anatin'zay de hoe tsy maintsy vita ao anatin'ny 5 andro tena adevitra be mihitsy izy ty de hoe hosakanana tsy hivoaka ary ve zany lay tanora indrindrandrindra zay mieritrehitra fa hivoaka eto Madagasikara député Rastany bien misaotranao na may fitenenana lo resiko kely io teo fa nisy resiko kely ny tena honorable totosoto tam'le fampianarana tamin'ny velona kely tam'le le hoe école manara-penitra misy olona telo zao nyresaka tamiko mpandraraha ary mpiara milalao anay de anareo fanena taria boina tary tsika taria bongolava tary zay izy zao fa telo taona 2 taona izy telo izy mitaky amin'ny volany tsy voalohany nanaovana ny école manara-penitra
de rehefa hoentina tany am président de hoe zay tsy miraharahan'zy école manam-penitra taloha fa ny anay vaovao ihany hitanao fa tena en général zavatra rehetrarehetra sy ataony zareo zany a tena maniry tena tsy voalohany daolo ny zavatra atao fa de tena fanambakana vahoaka famononana vahoaka ka zay nataoko hoe en général la izy a afa miverinako ihany tena ty raha hoentina fahasalamana de fa tena coma tena fa tena tratrany cancer coma Madagasikara fa tena efa tsy voarina tsony raha tsy hoe tena mila tena professeur spécial fotsiny mamokatra azy fa tena foutu Madagasikara amin'ny rehetrarehetra zay natany satsika teo a efa tsisy hevitra daholo nefa de mbola hiribiby zareo mbola anio sady hoe efa miasy ka ty zao toy le tena nataonao tena teo a de ohatra le lalana sao de njamery fa mipetraka de mbo hoe nivanandre ny lalana teo vao mainka zay zavatra ataony zareo tsy mbo manavahany olona vao mainka mbo azo tsapaitanana vao mbo mainka hoe tsara tarehibe fa vao mainka nicrée problème ohatra n'ity zao de le ty le fivoahana ty zao de tena manina ary ny tanorantsika petabe zany manana famille zao anakaroa any Allemagne tena fa mbo mivoaka tsara ny sady ny asa aloha zareo misy mampijaly misy nianatra misy niretany nefa izy zao afaka mianatra sy nanoeny rehetrarehetra fa vita le contrat tana zavatra miasa amin'ny hôtely ngeza be misy tena mamelona amin'ny famille mihitsy izy ka io a mba atoa ho an'ny olona tsy manana moyen mba ampiarahana mba ampianatra ny zanany eny an-tafy nefa le zareo enjana de mitady leo fa miasy de mitady micrée zavatra vaovao zavatra tsy mitombona akory le izy ka zay nataoko anao mahakivy ratsy izy ty hoe ahoana navitana ny taratasy raha ohatra ngianao zao mako amin'ny télé fotsiny 15 jours e mako amin'ny télé fotsiny eo amin'ny ambassade de France efa plus de vao mahazo rendez-vous ngianao mbola ao anatin'ny 15 jours rendez-vous fotsiny any rendez-vous en ligne en ligne io fa tsy hoe rendez-vous mivantana mbola mivatana rehefa treo mbola le mifournira le dossier rehetrarehetra hita hoe tena fablocage aza mandeha nareo rakizy tena zay ny tena baseny en général hoe tsy resaka hoe efa tena hoe tsy anareo zany a tsy avelany andeha nareo tsy fatako ze base sy zavatra tiana atongavany rehetrarehetra fa tena tsy mandeha am'zay loany tony satria zay nataoko anareo hoe le fikarama tsy tsapany akory le lazany honorable teo le fikara le mpampianatra pikaroka any amin'ny ny université a de tena fahatsapako azy de izy mianakavy tsy nandalo université de tsy fatany le fahoriana tsy fatany ny avantage nefa marina ny teny ny olona zay ny teny hoe ny any ivelany andraniny misy fianakaviana koa mianatra any Angleterre mianatra any fa maninona nareo Madagasikara za moa tsy hitona ka amin'ny filohanareo ary ohatra zao ko zay mbo manantenao président za tsy hitona n'izay asany tany tena tonga de vao miteny hoe université olona malagasy de le zavatra ratsy atao amin'ny filoha daholo ny zavatra petraka hoe any aminareo any Madagasikara lasa référence ratsy de zay io tsy samy tonina hoe gasy efa de tena mampalahelo de ty zao le tena io mba avantage leky sy ny zavatra tokony mbo mampety azy a nefa de bloqueny zareo bloqueny tena tsy avelany tena hita hoe tena tsisy hevitra satria izy koa ny tena mahagaga kely a ny zavatra mariko hoe samy ambassady ve tsy hoe fanaovako ny hoe famitako ny amerikanina ny amerikanina tompoko raha vao maka dossier complet fotsiny dossiernao rehefa complet fotsiny dossiernao a de tonga de ray andro any de fantatro afaka ianao natapipetraka ny olona viaraka ao amin'ny frantsay a mbola mandalo an'le ataoko maka rendez-vous amin'ny télé de rehefa treo mbola mifournir an'le dossier rehefa treo mbola afaka 3 semaines na ray volana vao mivalo mahazo anao de tena fa tsisy hevitra ngizy ty amin'ny le 10 andro nefa de mbo tsy ambarany zay nataoko hoe misy anjarany ministra ny raha ramba iny manao any école zany zany ve de tsy hita le démarche ohatra zao nge raha mbo atao ohatra zao fa de manapitapaka fahatany mahakivy izy za tsy te amirapina efa kiva toatra miteniteny foana hoe tany amina désert a de tena mahasorena be le izy hoe tena tsy mandeha am'zay loany tompoko fa de tena aza atao an'izany tanoa rehefa tsy hainareo le izy a zao ny zavatra petraka satria fa tena tena rakamo a sady hoe fa voalazany honorable tsoko moa de tefa tsy hita ho lazana tsony fa zany ara ty zavatra fa tena lefa teniko tao aloha na mi carte jaune ho any mamitondra fa zao raha ngaha tonga de fa mio carte rouge fa tsy lasa tsony carte rouge hitanao ny any amin'ny anina carte rouge de tena manimba zoera tena tonga de manapaka manimba mamono zoera de maha carte rouge tia fa mamono atsika malagasy rehetrarehetra
tsy mendriky hitondra fa tonga de miana-karton rozy angamanitsy fa tena mahakasika an'izay ve misy anampiny député Toditsoa efa fiaina no vovolasa fa ny anampiko kely azy ngamany a hoe hoaiza le tanon'oratsika tsy maintsy mitady any ivelany izy a satria tsy misy asa ngeto e tsisy aniny atao ry izy zay le hoe opère nge niaraka amin'ny sao de zay no mba ahafahany makany andafo zany le tanora ny opère nge sao de tsy hain zareo e fa ny opère nge tsy hipiasa trano e fa misy échange social ao misy échange de service ao misy échange culturel rehefa tonga any andafo zany le ankizy reo a de manampy an'le olona izy a ao an-trano fa tsy maintsy mianatra nge le ankizy e mianatra langue izy de mianatra ohatrany any am-pianarany reny izy zay natao hoe misy échange échange de service sy social de mahazo vola izy a ao anatin'le izy sady manampy le olona zany a no mianatra le ankizy zany a ao anatin'le zay nge le opère e ary tsika aza mamorona lalana vaovao mihitsy amin'ny tsy fandanany tanora mahamalagasy any na ny opère any fa manana sata amin'ny fiazy manokana ke ny opère era-tany e fa ianao indray ve ny amorona lalana vaovao tsy andanan'le ankizy any ka tsy sasy eto aniny atao ry izy angalatra de okadraina avy eo fa mba fitadiavana ho an'le olona io a ho an'le tanoratsika io a ho any andafy fa raha tetsika hijanona zany reo ankizy reo tanoratsika reo de asio le politique d'emploi tsika zany ato mioasa le olona e zay na vita fianarana le ankizy de mioasa tsara sokafy asio orinasa marobe eto Madagasikara fa le ankizy hoe mba mitady kely mba ho any andafy le ankizy a de vao maika zavatra sakatsakananao compliqué-na be le dossier ao anatin'le izy makany amin'ny ambassade gasy ny ambassade ary ny ambassade frantsay mila soni ministère firy ministère ny asa ministère ny raharaham-bahiny ny sécurité publique ministère iny de atao io la vazovazo izy amin'ny Facebook e mila soni andrana valina ko sy andrenam-pony miarina ao anatin'le izy lasa sady ataon'ny olona fimesana ngely izy no matsikaiko no tezitra ny olona ao anatin'le izy de miandro soni firy zany anao de compliqué-na be le dossier nefa folo le fotoana nefa folo le fotoana nefa mba zany mba fierté ho an'ny ray aman-dreny koa nge zany hoe ninina asa atao any ivelany e mba lasany an-dafo ny zanany e de malahelo fitsika rehefa mba lasany an-dafo ny zanaky ny namatsika na ny avatsika any no avelona azy ary ino ary no ataony eto e fianarana tsy zarizary eto tsy mandeha amin'ny zelony ny asa tsy misy de mba le zanak'olona madinika mba misy mivarotra tany misy ngery zareo e mivarotra fananany e mba de fa zany le zanany any an-dafy fanaovana an'le opère ty sy ny karazana de sakatsakanana indray ve le izy compliqué-na be le dossier anatin'izay mba tsy revian'le izy inera amarantsika fa misy an'le mahazatra miaraka amin'ny député Toditsoa Andriamampandry izy ty a de rehefa aveo mbola marina ihany député Stanislas rehefa aveo narastany am'le hoe tsotra fo sady mazava iny le TFM iny fa niantanitsika ny député Toditsoa satria ty tena manitikitika be mihitsiny am'ty fomba fanaovana politique ty am'ty zavatra tranga hity ty ny mahasamy hafa ny politicien ny politikara sy ny politologa reo telo reo aloha antaninany député Toditsoa mihitsy fa mifangaro voraka mihitsiny am'reto manao politika mampime reto mitady hitondra rivo-baovao ny fomba fanaovana politika zaza maroroka manao politika manahira ny raha ty député Toditsoa ka TFM mara ianao moa professeur radio de allo mba mahazo ny avianao ary mpandinika fiarahamonina radio ianao ya ny fanarana teto moa zany aminao raha hoe ambaky me folo sasany a latsaka 2 minitra zao feziko anatin'ny 2 minitra zany zay a ao anatin'le izy a satria raha velariko eto zay tena lava be afangaron'ny olona misy ty matetika ny politologue ny politicien ny politikara ny politicien zany a dia ny olona ao anatina antoko politika de manao politika ny natao hoe politicien sady misy député rastan zao a de hoe politicien zany hoe olona mivoaka anatina antoko satria ny antoko zany de manana ny vina ny projet de société ary manana équipe marobe zo anatin'izy de ny tanjona amin'ny politicien de manana vina projet de société nao a hitondrana ny firenena de andrana fifidianana zany a no anaovanao an'izay zay natao hoe politicien zany hoe olona manao politika zany a de alainga re hoe zay tsy mitady sao ny olona mpanao politika de mitady andraikitra izy anasaovana ny voaka na izy anao filopirenena
na izy anao député na izy anao ministre zany reny zany no atao hoe politicien na homme politique zany ny anarany. Ny politologue ndray, ny politologue de olona nanao science politique, zany hoe ny politologue de tsy mpanao politique izy fa mandinika sy mamakafaka ny rafitra politika zay misy ao anatina firenena ary ihany koa mandinika ny régime politika zay misy amin'ny firenena anankiray. Zay zany no atao hoe politologue. Ny politologue zany sahala amin'ny sociologue de mandinika sy mamakafaka izay ny comportement politika sy ny rafitra politika zay zany sy hitondrana ny firenena zany hoe inona ohatra hoe inona régime inona no misy, inona no tokony atao ary inona ny fiatraiky an'izany eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Zay no atao hoe politologue. Ny politikara indray de reny le olona ohatra zao fitondrana zao hoe tsy ao anatina antoko politika izy nefa lasa tampoka ministra tampoka prime ministre tampoka lasa mpitantana tampoka izy de rehefa eo nefa le tompona andraikitra de lasa mihinana fotsiny izy mangoro-karena ao anatin'izy zany hoe mameno paosy no ataony fa tsy manana tsy voabe atao anatina antoko politika, tsy manana etika politika zany fa tonga tampoka teo izy de mameno paosy fotsiny no ataony zany ao anatin'izy. Reny atao hoe politikara zany hoe tsy mitondra vina, tsy mitondra zavatsoa, tsy manan-kevitra hitondrana ny fiarahamonina sy ny firenena de zay natao hoe politika. De jereny nge ny olona politikara de tsy manana idée fa ny politicien no manan-kevitra na ara-toekarena io na ara-politika io na ara-sosialy io de jereny ke le fitondrana am'zao hoe mitsoka tevitra foana satria nahoana politikara tsy na ry zareo ao anatin'izy fa ny politicien zany ny olona tena hoe manana hevitra hitondrana ny fiarahamonina sy ny firenena raha toekarena io na politika io ary voataiza atao anatin'ny antoko politika izay natao hoe politicien. Zay ngambany raha fitinina ao anatin'izay ray minitra sy tapany nanaovako an'izy de zay ngambany no aza aveko an'ireo zavatra anankitelo zao. I tontolo soa sy rastany zao de politicien izy satria ao anatina antoko izy sady député teo Madagasikara. Eny ary amaranazy tsika teo moa zany député Tontsoa no nampitondraitsika an'le alina teo de aloha tonga de alefatsika tao amin'ny député Rastany am'izay nitondra ny teny famaranana aloha zany ao anatin'izay raha manko zay député Rastany fa de maniry ny akaratsika eto indray amin'ny heriny zay fotoana tomo mahazatra zany. Ie, sera-petsaka namana faniry. Za moa de tena misaotra tena ohatra lasa tena mivariny ato hoe tsy manana hevitra tsony fa tena kaikin'ity professeur honorable goavana aty de ohatra lasa mpianatra indray ato lasa mpianatra teny lakotsiny fa de mahafinaritra sy zay nananana olona tena rerean'ny time rereanay ato amin'ny time rerean'ny président fa tena tsy nametraka olona fa tena makasitraka rahalahy honorable fa tena maromaro ny tokony takanao fa tena androzy ty firenena ty ary tena amin'ny teny président hoe tsy raha mbola misy mifarany tsy very ny fanentenana aitsika na faniteny foana ary teto hoe efa tsy avitra tsy Madagasikara ty fa voan'ny cancer mila professeur may io fa satio nanomeko anareo io ny professeur anisany itsabo atsika ampandroso amin'ny Madagasikara aza kivo zany reto ny kivo lo fa ny zavatra atao fotsiny de hoe inona no anajanona an'ity carton piana pamonolona carton amin'ny sport le manapaka zoera manapaka ana fa carton rose zay tokony jerentsika hoe inona no anajanona anazy mba tsy ho be foaty le olona tsy ho be noana mandeha amin'ny tokony loanina de zay ny zavatra atao. De nyfanroany nyteny kely eto misy afatra kely ataoko amin'ny 2e arrondissement afa manao tsika moa efa manao le redénomination ombieny le anajerabe zao engafinange mba te andany amin'olona satria ny vakina karatra le fiteny teo fefin'ny time tena navitana zavatra ngezabe na mahatsiaro an'eo tsena sabotsy fa tamin'ny heriny any tany mividy karoty kely sy mividy alina teo tiany nataony tatanay ngezabe misongadina tsy teny zavatra be da be zay vitany ao fa nisy sasany de tena iplaky tsitako zay mbola zavatra vitany ao ary ny tena napalelo andangenareo mba makovaratra misy aéroport natao amin'ny président tao fa ny tena sy mba mpanany bohatra moa izy de tsy tateraka hatramin'ny farany fa de le mpanonga-panjakana zay le manongana tsy mbo mamorona fa manongana
de tena aoly izy ka maniry de maniry a andao tombotsika niery a tsy eketsika satria araka napitsika manara-dalàna hoe raha misy anatin'ny lalàna mpandrorenana misy hoe tsy afaka manao redynamisation tsika tsy afaka mamory olona tsy afaka mana de mipetraka zay apetrao zay fa nareo kosa nefa izy le mividy olona mitatitra amy taxi brosy avy avy amin'ny sprinter manao mba aseho fitovizana mba amenatr'olona mba aseho fotsiny fitovizana ka farako ny amy deuxième arrondissement mba misy tena fana matisa milalo goavana be a ataotsika avy any Tsirabe a de amin'ny arrondissement Fandrondray donc afatsika fa nisy invitation sy olona rehetrarehetra satria tsy olona ray na roa fa olona amin'arivo nataotsika eo a ka ohatrin'ny président eo daholo ny olom-boafidy a ny député a de eo koa ny politika rehetrarehetra ka zay ny izy a de tonga de fa kokoa tsika de fa samy manomana tsika mbo apetratsika satria ny tsy hoe namana faninanana masina moa ty samy namana manao a fa de tena zava-panjakana tena tosika fa men'ny mpanjakana ny tetezana fokotany ohatr' zao itsika tena zavatra posy heritsika zavatra kely ananatsika no ataotsika ka zay andao avondrina ny heritsika tsy manika ny zavatra tsirariny tsy manaraka ny zavatra rehetrarehetra zavatra tsy mandeha zavatra tsy manjary atao rehetrarehetra zao a de eo na tsika mifampandinika an'izy de ary mifandrony de mbo afatra koa ny ataoko am'ty a de atsika zao a mifetiny reny de misy zavatra etsika voalohany ataotsika koa am'ty mombe oririka de andao a tena zavatra sady mbo tsy dio a mbo mandraisy anjara satria izy tsy hoentina hoe akana vola de bénéfice de atao any aposy fa hoentina anapina ny ray aman-dreny reny tena reny sahinana nanovana an'le objectif mali izy mbo misy vola anapena fa tsy hoe hoentina any aposy de andaotsika mianakavy a mbo miaraka mbo anotrina sady mbo andray tanana andray brika amin'ny zavatra fampisehoana voalohany ataotsika io ary mihina fa zatra mbola tsy nandelo fa hatreto zao de mbo afandehoany eto anonanona namana faniry sy honorable Totso hoe sady misy hoan'ny voninkazo misy hoan'ny rehetra rehetrarehetra ary misy koa sakafo de tena hoe mbo mandraisa anjara atsika zay ngambanyteny fa de kokoa atsika deuxième kokoa atsika Madagasikara rehetrarehetra kokoa atsika zay hoan'ny ivelany rehetrarehetra ka ilako tsy nisy rehetrarehetra ohatra ny eny lasa mpianatra eto de miaraka professeur fa de zay moa ny zavatra tsara inona moa ny zavatra atrapanetitena fa tena samy manana zavatra tena taleta amin'Andriamanitra zay tsy maintsy tsy maintsy vika may fatambary zay zay zavatra ataotsika fa de misaotra tompoko la misaotra tompoko faty mamaro antsika député Totso ya raisiko kely zay hoe zay tsy maintsy bika mahay fatambary za koa de tsy avaka ny oatra ny député rastany a amin'ny fahaizany a amin'ny resaka travaux publics ingénieur en travaux publics izy io a sy ny resaka fambolena expert am'zany izy a ary izy moa de manana fanitra tena be zay a tsy avaka ny oatra izy koa ao anatin'izay ny dikan'izany rehetra zany a de manana ny olona manga sy manana mpahendrena ititima ity a sy ny fanoerana ka ny tiana tenenina zany am'izao famarana an'izao a aza kivitsika aza pessimiste aleotsika ho manga foana ny lanitra fa tsy hoela dia tsy maintsy ho tonga isika ary ametraka ny olona zay tena hoe mendrika hitondra ny tany sy ny firenena anafaka atsika am'izao a fanotrana izao koa dia eto aho dia misoratsika voaka malagasy rehetra zay manaraka ny miara-manonja zay efa petraka mihitsy a ny manaraka ny miara-manonja am'izao rehefa fahitatsika reny fetsika Mateo ty reny a tao a premier arrondissement fa hitatsika daholo a ny député Tim rehetra ary hitatsika n'izay fiara miombona zay efa nyteny foana teto a hita taditsika voaka malagasy ny kapo zay hoe ray ihany nisy omba mahoaka Tim ao anatin'le izy a ary hitatsika zany firaisan-kinana sy firalahiny zay tira courage zay io rehefa tsy voan'ny ary anao de voan'ny aty rehefa tsy voan'ny aty anao de voan'ny ary a ary tsy afaka atsony nareo a ao anatin'izay zany rehetra zany de ho marika fa iray ny Tim iray ny fanoerana ao anatin'le izy a ary tokony tsy ho kifitsika zany a ao anatin'izay a rehetra de mankasitraka atsika naharitra anay a mbola itoe moa zany a izola ao anatin'izay a fa dia namarana ko azy ngambany a de atsay a ny tsy teny am'izao amin'ny fête de demer amin'ny alady a irarosoa ny reny rehetrarehetra eran'ny Madagasikara nahatra ny ivelany izy a de mirarosoa anareo a mirary fahasalamana ho anareo a mirary fombiazana ho anareo reny rehetra nareo nitondra kibo sy volana raha tsy teo ny reny a dia tsy toy zao daholo a ny olona rehetra ao anatin'izay a ary hafa mihitsy zany hoe reny zay a
koa dia manoditra sady a izany firaritso ombam-poambesana zany a ho an'ny reny rehetra ho an'ny reny rehetra izany koa dia mankasitraka ka tompoko lahy mankatelona tompoko vavy iny ary sotra ny député Rastany sy député Todsotsika fa alohan'ny idirana namana Rina Rabe Mananjara dia maky soratsoratra itsika zay efa vohoma ny namana teknisianina ao dia vakitsika avy hatrany zay soratsoratra zay itovy Ratsimba ono ary tsara ry mpitondra sy ny ekipa move monsieur Mbola Rajona raha naka entana tao amin'ny port nanamoaka ny entana dia nanao masobe tsy mahita move izy rery no afaka namoaka ireo conteneur tao amin'ny port na afaka namoaka taratasy tao amin'ny bureau ny tompona andraikitra hanome ohatra kely tsotra ny tapitra lizy mintso mino elso raha zana de hoe faly miaona sy miaraba manokana Rina Rabe Mananjara ny avy aty Kasan fa sitrana somatsara ary tava veriny indray eto amin'ny plateau ara-panay ko miara-manondra rehetra maneran-tany na ny eto an-toerana na ny ivelany tsy adino fa nisy député honorable avaikaisa mihitsy ny député sy ny honorable dika zay maromaro isany ary ireo teknisianina mirary soatrany ho an'ny tsiraray sy makasitraka raha teo ary samy ho tahin'Andriamanitra bon week-end à tout le monde eny ary tompoko mahery fitiavan-tanindrazany miaraba ny miara-manonja MBS Radio Mada mila fidianana madio sy milamina sika ary koa mila mivonona mandrakarivo amin'ny botolo mety iseho mila miray iny isika vaoka fa raha izao no mbola itoy 5 taona dia inona ny tsy fihinany tanteraka isika malagasy mahery ny fitiavan-tanindrazany iny aizany toyany Sylvia Faramalala raha mbola député zay ny fandimby teto Ambohimanarina dia tsy isy toy anao député Todsoa indrindra am'ireo fanampiana ireo vahoaka n'Ambohimanarina de makasitraka sy misaotra betsaka amin'ny fitondrana ny etaetan'ireo vahoaka n'Ambohimanarina sy misy olo vavazy ireo raha misy Zava Andria miaraba même tongasoa honorable rehetra mandray anjara tongasoa riny salamatsara ve mbola lavitra ny tolona ka tandremo fahasalamanareo sotra indrindra toy antsika divinina rabaroela ny olana eto de mivadika ny organigramme ny flo manao ny asan'ny chef fokotany ministre mibaiko flo mahatsiaro tena ny flo tsy capable amin'ny mahaflo azy de lasa voatery mamony vorona mandeha mitokana pavé 10 mètres ny flo zany mandeha pavé kely de ministre tsy afaka mihoatra aizany toyany ny divine ny flo satria eo ambany ny flo izy zany hoe raha 10 mètres ny tokana amin'ny flo de mety 5 mètres ny an'ny ministre de 2 mètres ny an'ny ben'ny tanàna de mazava avy fa kely ny fandrosoana hita eto Madagasikara aiza mamy Rabe Arso sens unique fotsiny io eny Aparibe iny efa olana ay sens unique fotsiny ary eny Aparibe iny efa olana be rehefa orany firavan'ny mpianatra maika fa double sens betsaka fiara maka mpianatra amin'iny lalan'iny de ahoan'indray monsieur lycéiste marina ny ben'ny tanàna zareo olona manana spécialité ozy izy amin'ny resaka makety maninona raha atao makety 3D animé ozy izy alolona iandrana de zay tena nahitana vokatra no atao faraso rabary lala de hoe PSE tsy nety ho an'ny olona vitsivitsy anisa fa raha ho an'ny tontolo ambany vohatra de tsara ny zavatra iny fa ho aiza moa no madinika eo anatrehan'ny vola lay famaritana ny fandrosoana mihitsy ny tsy mitovy eto Madagasikara Jean-Claude Rasomaefa merci Todsoa ampianaro azy ny tokony ataony fa tena tsy hainy zay ataony ao ary makasitraka de misaotra ny député Todsoatsika député Rastany niaraka tamintsika zany tamin'ity marain'ity 26 niaraka tamintsika zany 2e 6e arrondissement zany de Rina Rabe Mananjara ndray zany no any azy sika anarabarina satria misy zavatra no manrina ihany sady mifangaro desera ihany no fangaro am'le zavatra kely tsotsotra Rina eny ary soratsika namana fanira zafy manantany sy ny député Todsoa ny député Rastany ihany koa mitondra an'izay famakafakana sy famelabelarana izay tsy pasoka ny efa malama intsony isika satria mazava be no nyteneniny zareo teo fa eto ampanaparana ny eo amin'ny 5-20 minitra latsaka kely eo dia atao hoe fandravonana no hitondrana azy fandravonana sady isaintsaina antsika tsara satria ity firenena malagasy ity de mandroso hatrany ny fotoana tompoko tsy azo tazomina io ka
ao anatin'izay hoe fotoana tsy azo tazomin'izay no tsy maintsy hibanjinantsika foana ny amin'ny hoe ahoana ny antrehana ny hoavy io resaka hoe fionam-be-pirenena io zay atenenina foana dia anyny lalana ahafahana hoe mamany akapobe mpiainana eto Madagasikara na inona aloha tenenina any ambadimbadika rehetrarehetra any misy ny manatsajo misy ny hoe manamaivana an'ity resaka hoe fionam-be-pirenena ity anazy zany fomba fijeriny any zany mety misy ny sasa mieritreritra dia ahoana ny sezanay zany sy ny sisa eritreriny any zany fa ny tena hoe zava-dehibe dia ny tombontsoa ho an'ny besinimaro izany ka amin'ny vanim-potoana tahaka an'izao dia eo ny atao hoe fanamarina teny isan-karazana efa nytenenitsika teto ihany izy ity tamin'ny fakimaly hoe efa tena mihetsika kosa zay ozy izy ny any amin'ny tompon'andraikitra isan-karazana any efa tena miezaka mihitsy sinsisa matoa nisy ny tsy fahombiazana ane dia noho ny reny resaka covid reny noho ny ady any Ukraine sinsisa lasa nikorotana ny toe-karena eto ambonin'ny tany zany nohatrany hoe fialana bala sy fanadiova-tena ataony sasatsasany fa tsy mety miaiky mihitsy ny aminy hoe nisy antony avy aminay nisy antony dia ny tsy fahaiza mitantana no natonga an'izao tsy fahombiazana eto amin'ny firenena izao dikan'izany zany dia ny hoe raha miaina tompoko ao anaty fahoriana tahaka an'izao ny vahoaka malagasy dia tsy afaka hiteny hoe tsy tompon'andraikitra ny régime izay misy ankehitriny na ny fitondrana izany dia mazava tsara mihitsy ny momba an'izay omentsika amin'ny pirofo inona raha ny pirofo ahafahana miteny hoe tsy afaka ny teny mihitsy hoe tsy tompon'andraikitra amin'izao fahoriam-bahoaka izao ny régime izay misy ankehitriny ny pirofo voalohany aloha dia raisitsika amin'ny alalany resaka hoe vanim-potoana le izy ny arikare-pirenena dia pozitif ny arikare-pirenena izay navelan'ny fitondrana izay nodim-biasany ity fitondrana amin'izao fotoana izao ity iza moa ny teo alohany ity fitondrana ity ny fitondrana izay nitariha ny président Rajaonarimampianina pozitifa tompoko ny arikare-pirenena navelany teo niala teo izy nisy ny fifidianana dia tsy teo tsoa zany ny fitondrana Rajaonarimampianina fa dia tonga ny fitondrana izay mitondra ny firenena amin'izao fotoana izao io fitondrana amin'izao fotoana izao izay namantana arikare-pirenena pozitif ary ny taremarika navoaka ny sehatrareza-pirenena manamarika an'izany mariny zany tamin'izany tsy mbola nisy ny covid tompoko tamin'izany tsy mbola nisy ny ady tany Ukraine io mantsy no ialana bala foana amin'izao fotoana izao zany fa zavatra tena hoe zavatra nety zany no novantan'ity fitondrana ity aty amin'ny taona 2020 sy 2021 zay efa isasakasady ny taona tompoko isasakasady zao dia voatapitra ny volana me dia hiditra volana jona dia efa any amin'ny eritrrehetra hoe 26 juin dia le fety-pirenena ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia fety-pirenena lasa ohatrany hoe daty sisa 26 juin 20 jona fety-pirenena fa zany hoe fety-pirenena zany anie dia zavatra hoe atrehana zavatra mariana ao anatin'ny hafaliana zany hoe ny tianotenena dia hoe isaky no tonga zany ny 20 jona dia tokony miatsara foana ny fiainany gasy fa sao dia sanatria hoe lasa daty fotsiny sisa ny 20 jona dia lasa rotinina fotsiny sisa ny 20 jona izay ho avy antsoatsy fa ny tena zava-dehibe amina fety-pirenena amina firenena anankiray eto ambonin'ny tany na fireneniza dia ny fijerena ny fari-piainan'ny vahoaka nanahoana ny fari-piainan'ny vahoaka manahoana ny fiatsarany ny fiainan'le vahoaka ao anatin'ilay firenena rehefa tonga ny fety-pirenena fa mariana fotsiny sisa ny 20 jona fa ilay sakafo any ambilan'le gasy dia tsy misy
fa dia adi-piainana foana adi-piainana foana adi-piainana foana dikan'izay zany a raha namatana arkare-pirenena plus na pozitifa ny mpitondra am'izao fotoana zao dia tsy afaka ny ialabala mihitsy ny amin'ny hoe mahatonga ny tsy fahombiazana de alao tsorona mihitsy tsy avy amin'ny vahoaka tompoko no mahatonga ny tsy fahombiazana eto amin'ny firenena tsy misy an'izany vahoaka zany hoe te antra zany tsy misy an'izany fa mba samy te iaina ao anaty fiainana tsara daholo samy te iaina ao anatin'ny hoe fahasalamana rehefa manany de voatsabo araky ny tokony ho izy ny ankizy mianatra araky ny tokony ho izy ny fambolena mandeha araky ny tokony ho izy ny indostria sy ny sisa ny fandrarana sy ny sisa samy te iaina amin'ny hoe zavatra tsara daholo isika menakafy fa ny zava-misy amin'izao fotoana zao a dia lasa miiba ilay arkare-pirenena dia izarany natonga an'io iba izany natonga an'io a iba mazivy eny natonga an'io arkare-pirenena io iba sa ina matoa io tompoko miiba dia misy tsy fahaizana ao misy tsy fetezana ao na inona hoe fanazavana izany ny pirofo anankiray ihany koa somary emitremitra kely isika maraparanantsika azy a emitritsika tamin'ny taona 2024 satria zao mantsy ny akamaroan'ny mpitondra am'izao fotoana zao ane dia nitondra firenena tamin'ny 2024 zany tadiditsika tsara ary mila verimberina zany satria raha ohatra hoe 20 taona le ankizy tamin'ny 2024 ampina 10 taona izy ampina 10 taona fotsiny efa 20 taona izy am'izao fotoana zao 20 taona zany izy mbola ankizy mbola tsy mieritreritra an'izay raharam-pirenena zany fa resaka fiainanao tokantrano ny aina miaraka amin'ny ray aman-dreny de goûter zay makizy ny ankizy de mianatra de misakafo de matory de mandeha mianatra de aizany goûter dada aizany goûter neny zay fanta fa am'izao fotoana zao izy raha atao hoe tamin'ny 2024 izy 20 taona ampina 10 taona izy zany ampina 10 de efa 20 taona mihoatra de efa afaka mandray tsara sy mandray fanazavana tsara ka raha iteny zany tsika hoe tamin'ny taona 2024 ane nesorona tamin'ny fomba amikery teo amin'ny fitondrana ny président Marc Ravalomanana 2013 ane vao tokony ho tapitra ny mandahan'ny président Marc Ravalomanana 2013 fa teo amin'ny 2009 dia nongotana fotsiny tamin'izao de tam'ireny moa nisany teny hoe tolo le sy ny sisa tsy bahoaka tolom-bahoaka zay filazan'ny sasany ihany fa ny définition aloha de ny hoe ny fakana fahefana ara-pomba demokratika dia amin'ny alalan'ny fifidianana mangarahara eken'ny rehetra fa nga nisy fifidianana tamin'ny 2009 tsisy fifidianana tamin'ny 2009 fa iny moa zany efa niseho iny de andao raha hoe tenena hoe tonga teo ny mpitondra zany tamin'ny 2024 efa tsy teo tsony ny régime manontarian'ny président Marc Ravalomanana fa pozitifa ihany koa ny arkarena tompoko tamin'io fotoana io pozitif ary tsy vitan'izay fa niomana tamin'ny hoe fandraisana fivoriana iraisam-pirenena nisy zavatra be deabe tany ampadika tany nanaovana ny tsy ahatotosany io fivoriana io tompoko tamin'ny 2024 nisy ketriketrika be tany de rehefa tsy teo tsony zany le fitondrana notarian'ny président Marc Ravalomanana tsy totosa ilay fivoriana iraisam-pirenena tokony natao teto Antananarivo teny vato efa nitsangana ny trano be CCI sy ny sisa efa nisy fiara be dehibe izay efa natokana hoe hitondrana an'ireo délégationna vahiny zany efa mipetrapetraka daholo tamin'izany fotoana zany hoe andray fivoriana iraisam-pirenena de efa petrapetraka tsara ny fiomanana inona ny zavatra nitranga nesorona ilay fitondrana nesorona tamikery ilay fitondrana fa ireo fitaovana izay hoentina hoe andraisana ny fivoriana iraisam-pirenena de efa mipetraka teo na fiara io tsy anonona marika fiara eto fa reo fiara zay saika andraisana ny délégationna hiatrika an'io fivoriana io tompoko no nampiasainy ireo ratsa mangaika rehetrarehetra sy izay olona tao anatin'ny tantana ny fitondrana tetezamita ny akamarony ary akoatran'izay ihany koa de io koa ny trano be CCI vato zay mbola ampiasaina hatramin'izao fotoana hatramin'izao zany dia namantana ihany koa ny fitondrana tetezamita tamin'izany fa akoatr'izay ny tena goavana be de ny hoe
efa nisy vola be ane navelany fitondran'ny président Marc Ravalomanana dia nitatazany teo anivon'ny fitondrana teteza mita fotsiny ilay izy satria nidiny robinet nidiny robinet teo amin'ny sehatra reza-pirenena de rehefa nidiny robinet de nalefa am'izay le communication tam'izah fotoana zany hoe tena mahay mitatana mihitsy izahay teo anivon'ny teteza mita kanefa vola efa mipetraka teo trano be efa mipetraka teo CCIV ny fiarakodia be deaibe dia namantambonona zay zany no marina tao anatin'izy ka maninona moa zany no tenenina zany satria tiana hoamafisy zany de hoe tsy afaka mihitsy milaza fa tsy tompona andraikitra ny régime amin'izao fotoana zao raha hoe ka zao ny fiainan'ny firenena zany satria fitondrana na hatramin'ny sy roa arivo na amin'izao régime amin'izao fotoana zao dia tamin'ny sivy sy roa arivo namantambonina tamin'izay zavatra navelany président Marc Ravalomanana taty amin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo namantambonina tamin'izay navelany président Iry Rajaonarimampianina sy ny ekipany dia nefa amin'izao fotoana zao miiba ny arc-en-pirenena raha tsy diso namana farihy mbola tsy tonga zéro tsy mbola tonga zéro ny arc-en-pirenena ny gasy amin'izao fotoana zao ny any ivelana any miatrika ady ny any akaikaiky ny Ukraine any miatrika ady nefa ny endry zareo pozitiva foana ny arkarena ny tsika miiba ilay izy inona zany no mahatonga an'izay ny mahatonga an'izay zany dia tena hoe tsy fahaiza mitatana ohatra tena mivaingana sy tsotra no hitondrantsika an'ilay izy mba hahafahantsika zany hoe mieritreritra tsara hoe ayve ohatran'izany lay izy zany hoe fanehoan-javatra ety ivelany foana no miseho na toe-karena io na sosialy io na inona io na inona de hoe de fandokafatena midoka teny eo nefa ho le fiteny teo vao nyteneny ny député Rastany hoe zay manandra tena no ahetry ary zay manetry tena no asandratra aiza ho aiza am'izany ny eto amintsika namana faniry mbola manana ambara kely ianao dia wakatotsika ny fandarana dia zay vao tena faranako tanteraka angamany hoe tsy de manana ambara betsaka akoatran'ny mirary sosahadsika amin'ireo rem-pianakaviana zay manaraka atsika zany atao anatin'ny miara-manonja MBS Radio Madama manerina Madagasikara manerina izao tontolo zao naiza misy anareo rem-pianakaviana dia miara-basady tompoko nahatratra an'izay fetiny reny zay reny ny evin'ny firenena ny reny ihany koa no azo lazaina hoe tena andro ny fianakaviana ary mpanolotsaina ny ray mpianakaviana ary taratry ny hoavin'ny ankizy zany ho tonga olon-dehibe ao arinao zany ka tolorana ny araha-basahady singanina manokana zany ny renim-pianakaviana Lalao Ravalomanana zany zay vadin'ny Filoha Marc Ravalomanana zany anatin'izay hoe fahakalazana ny fetiny reny amin'ny alahady izao de reo renim-pianakaviana rehetrarehetra indrindrandrindra tena tsy adintsika rina dia anisan'ireo miaraka amintsika atao anatin'ny MBS ny Radio Madama reo mpanao gazety reo mpiasa marobe ao ambadika ao misy renim-pianakaviana marobe mihitsy izy ao rehetrarehetra dia anaovana ny tolorona ny araha-basady isika menakavy de eto zay zany de mampirisika atsika efa nitsokatra tamin'io marain'io ny vente exposition zany zay no tanterahan'ny vehivavy tiako Madagasikara sy ireo tetikasa samihafa zany de mahafinaritra be mihitsy ny mahita reo stande marobe zay efa miravaka andreo ina moa zany zavatra zay aranty sy hovarotana na akanjo na voninkazo na ara-malagasy io na sakafo io misy endriny marobe mihitsy izy ao sy karazany marobe de mampirisika atsika hiazakazaka any amin'ny mabgro biorique andro any sarapitso any fotoana mba amonjy an'izay zany de misy famomezana ho an'ireny eo zany afaka mividy any isika de sady mba mahita koa satria manao hetsika foana ny antokotiko Madagasikara na tanora na vehivavy na ny rafitra zany de miaina le atoko ary mandeha le atoko de isaorana ihany koa reo vehivavy karakara rehetrarehetra zay nahandro
na masaka ny totona fotsy zany itya ataon'ny vehivavy tiako Madagasikara eny amin'ny agrobiolika ety zay ngamba rina no amarana anazy saika resaka zavatra maro samihafa mo satria ny fotoana efa manerantsika dia ho ataontsika zokony aoriana indray zany fa de zay no ametrahako ny veloma mandra mpitafa indray dia anao farany herinandro mahafinaritsika rehetra de rariva ny fandanina zany malaza no miona indray sika eny ary isaorany faniry nitondran'izay famaranana no oetiny izay ny an'ny tena koa moa dia tovy amin'izay ihany miaraba sady ny reny malagasy rehetra tratran'ny saramanitra amin'izao hoe fahatserovana ny fanamarihana ihany koa ny fetin'ny reny ny reny malagasy tompoko dia tena miatrika an'ireny malagasy ary raha jerena ny totanisa dia ny vehivavy no maro anisa noho ny lehilahy ary ny hoe reny mandray andraikitra reny indrindrandrindra miainga ao atokantrano aloha satria izay mahareny mikarakara ny tokantrano dia ao amin'ny asa sy ny sehatra isan-karazany dia tena manana ny maizy azy ny reny malagasy dia manamafy ny teny faniry teo ihany koa miaraba manokana ny neny Lalao Ravalomanana satria dia reny malagasy ihany koa izy vadina ancien président ary tsy vita an'izay fa mametraka tantara teto amin'ny firenena satria izy no hany vehivavy aloha hatreto be ny tanàna teo amin'ny tantaran'izany hoe tanànana Antananarivo izany nisy ny mifaninana taminy nisy ny lehilahy mifaninana nisy ny vehivavy mifaninana tamin'ny fotoanandro fa izy no nametrahany vahoakana Antananarivo ny fitokisana tamin'izany fotoana izany tantara mipetraka zany tompoko ary tsy azo kosehana na inona zany fa rehefa hoe tantara marina dia marina iny ho an'ny taranaka faramandimby izany mbola vitsy zany hoe be ny tanàna vehivavy zany teo amin'ny tantara ny any Frantsa zao hoe ry Anne Hidalgo ao Paris mbola be ny tanàna Pernas zany ry Anne Hidalgo zany fa dia manana ny maizy azy tsy lasa danja toy izany ihany koa ineny Lalao Ravalomanana tamin'ny fotoana izay na be ny tanàna na Antananarivo azy Antananarivo renivohitry Madagasikara tapitra ny fandarantsika tamin'ity indray mitoraka ity isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany samy tain'Andriamanitra veloma tokoa Varotra fampiratina ao ny agrobiolika ny zoma 17 sy sabotsy 7 Meo avy zao. Varotra fampiratina natao hankalazana ny fetin-dreny. Ahitanao fanomezana, akanjo, voninkazo, asa tanana malagasy, vokatra fikolokoloana ny tarehy, ary ihany koa toerana isakafoanana any an-toerana. Aza dinoana ary raha intsena ho an'ny neny ianao ao amin'ny agrobiolika ny zoma 17 sy sabotsy 7 Meo avy zao. Tongava maro.